alakamisy 9 jona 2024 manatitra ny arabo mampirarintso antsika mianakavy manaraka ny miara-manonja MBS radio madame izao andro vaovao izao araba tsy misy anavahana fa na isika eto an-tanindrazana na isika any andafiny rika dia ananterana izay araba izay ataotsika araba manjaka miadana samy mahazo ny lafalo hatrany ampitan'ny ranomasina araka ny nambarateo isaorana ihany koa lainahary noho ny fitahiny satria raha tsy zany dia tsy tafaraka eto sika amin'ny alalan'ny feo sy ny sary eo zany ny radio mada afahanao manaraka ny miara-manonja MBS radio mada eo ihany koa ny MBS radio ny fahitalavitra MBS eo ny Facebook sy ny YouTube ny fanirina dia ny iarahantsika hatramin'ny farany ka ao anatin'izany no afahanao mandray izay azo raisina mba afahanao ihany koa misaintsaina tsara ny zava-misy satria araka ny nambara teny hoe ny miara-manonja MBS radio mada tohitony dia fitaovana ihany mba hoe hoentina mba ho fandraisana anjara amin'ny zay anjara biriky ho an'ny firenena izany ho an'ny firenena ho an'ny piraitanindrazana ho an'ny taranaka ihany koa izay no hoe latomplasy tombo vavy fa raha ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitorak'itya dia eo aloha zany ny fanazavana ny famakavakana maro lafy isan-karazany dia eo ihany koa ny pisehatra amin'ity fotoana ity ka ny efa hiditra eo zany zao rehefa kelikely eo dia Andriamato Manoela tsy izy vina amintsika intsony izy satria dia mpanao politika zay no azo amezana azy mpanao politika izy ary akoatr'izay moa zany dia avy any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny raha vao miresaka an'izany dia tsy maintsy resahana any amin'ny faritra atsimon'ny nosy be dia be ny zavatra iainan'ny olona any amin'izao fotoana izao ary hitondrana fanazavana mba ho fatatsika mba tsy ho tompotrano miono isika mianakavy indray mantsy mety varintsika eto Antananarivo hoe zao ny zavatra misy eto zao ny zavatra misy eto fa manerana amin'ny Madagasikara mihitsy ny fahasahiranana faobe raha zay no azo ilazana azy ka ny faritra Atsimonosy dia anisan'ny toerana tena mizaka ny tseran'ny aina amin'izay fahasahiranana maro lafy izay ao aorinan'ny vahiny voalohany na mpisehatra voalohany dia toy ny mahazatra raha ny fandaminana eto dia tokony akatsehatra eto zany ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny tiko Madagasikara tetsy amin'ny distrika ny Ambodradrimo ny député Mamy Rabenirina izany izy moa sady secrétaire général ny tiko Madagasikara no questeur fahatelo ihany koa eo anivon'ny tenimiera pirenena izany dia manana ny fanazavana zay hoentiny ihany koa izy fa mialohan' zay rehetrarehetra izay aloha zany dia anisan'ny atao hoe tsy vaovao intsony raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina fa efa iainana isan'andro inona moa zany fa ity fitohanan'ny fifamoivozany ity dia tena manahirana ny milaza azy satria raha tenanay zao nandeha taty amin'ny MBS tamin'ny voamaraina dia any amin'ny 7 latsaka fahatelony any iny amin'iny mahamasina iny dia miazo amin'ny tamboho Ancien Michel iny dia hoe makatia Analakely zany dia efa fitohanan'ny fiarakodia dia sahirana mihitsy na mpampiasa fiara moa zany tena sahirana satria dia tena mitony ohatrany hoe andro amin'ny 12 veranga nefa vao amin'ny 7 latsaka fahatelony maraina dia mandady mialatsiny amin'ilay fomba fiteny fa dia mandady ny fiara mandady dia misaka tsy moramora tsy moramora dia misy miteny ka ny andro lakamisy ka tsena Mahamasina fa na tsena io na tsy tsena na heure de pointe io na tsy heure de pointe na firy dia misy an'izay fitohanan'ny fiarakodia izay foana ny fitohanana tahaka an'ireny nefa mazava loatra fa dia misy fiantraikany eo amin'ny toe-karena mahafantatra an'izany ny ekonomista mahafantatra an'izany ny isika menakavy fa ity resaka hoe mihisatra ity dia miteraka tsy fampandrosoana zany izy hoe misatra ka rehefa tary ianao zany dia
teraka faty antoko zay eo amin'ny toekarena zavatra tsy mila hoe fanatiadiana be momba anjany fa zavatra tsotra de tsotra fa dia zay aloha no iainana eto amin'ity Antananarivo idika dia hoe ahoana zany roviana ihany vao mba iva zany ity resaka fitoanana fifamovoizana ity eto Antananarivo renivohitra ny tenenina teo fa ny any amin'ny périphérie vao tonga amin'ny amin'ny enina sasany maraina amin'ny fito de fa eo ianao ny raisina arak'ilay fiteny aiza ve ka amin'ny valora sasany namantsika Manuela ny teo anosy amin'ny 7 sasany latsaka 10 izy vao tonga eto amin'ny MBS toerana tsy de hoe lavitra be manahoana misy fitateram-bahoaka sy ny sisa fa tsy afa manoatra ny fiara satria misatra be zany ilay fifamovozana de iza nomena tsiny am'zany de tenenina tsotsotra fotsiny ve hoe ny vahoaka n'Antananarivo be menimenina izy satria any amin'ny fiainana isan'andro no voadona ao anatin'le izy anie tsy tokony ho tsotsorona ohatran'izany hoe be menimenina no ny vorehitra mantra velona zao teny manahirana rehetra zao mifatratra any amin'ilay vahoaka avokoa zany ka io tsy vitan'izany ary mifanontaniana de ny hoe tena zay tokoa ve no izy tena zay tokoa ve no marina sa inona no mahatonga an'izay ary rehefa tena ajerena zany le izy dia resaka tsy faiza mitantana faobe no mahatonga ny zatsy no mahatonga ny zaroa ny fiainana isan'andro zany ny eto Antananarivo manerana amin'ny Madagasikara de olana foana ny eo tsy voava de ny eo mipotra ny eo tsy voava de ny eo mipotra mbola ho avy eo tomontsika amin'ny miresaka amin'ny mpisehatra namana Manuela zany amin'ny any atsimo any fa de gagitsika hoe hay ve zany ohatran'izany izy io ny eto Antananarivo ny amboteazo ny ainana eto sy ny hoe fahasarotam-piainana sy ny gidrakidra sy ny resaka hoe tena fasairanana stress ery normal be raha tonga ny stress satria tsy tafavoaka tapina ny domy ho an'ny mpanao domy de tapina de rehefa tapina dia tsy afaka mandeha intsony zany ilay fandehanany raharaha ka izany no zava-misy olana fa ny any amin'ny toerana hafa ivelana Antananarivo toy ny any atsimo mbola foasainky angamba na foadisy ny olana iainan'ny olona any tompoko amin'ny fiainana isan'andro zay zany lay fanamariana aloha ny momba an'iny zavatra iainana isan'andro zany le izy eo moa zany resaka hoe tsy fandripalemana sinsia faty olona tsy faty olona roa raha mijery gazety ianao zao ohatra isan'andro manao ndray mijery fotsiny dia atao hoe raisitsika ohatra hoe ny ao anatin'ny herinandro latsinainy ka hatramin'ny sabotsy lahady tsy misy gazety mivoaka de ma samy mijerijery eo ny olona de amin'ny trangam-piarahamonina de misy faty olona hay nisy olona natsipiny sasany tanina tatatra ho ny tary nisy zaza rano ho ny tary amin'izao ridira tary nisy akizy nisy namono tary ananina tary teny aminay teny sabotsina meno moa teny sabinamma dia naresaka be in'lay akizy namony ainy iny tsy dirako intsony ny resaka hoe fandehan'le afera fa zay aloha fa ny tena tiano tenena de hoe le hain'olombelona zany eto Madagasikara rehefa hoe hain'olombelona de ohatrany tsy hain'olombelona intsony de ozytsika hoe fa ahoana ary fa ahoany tsikity no ny hain'olombelona nefa tena tsisy valeur antsony tsisy vidin'intsony fa dia tena hoe maty ary le izy misy hoe famonoana amin'ny fomba feno abibiana de inona ny zavatra mitranga ohatra ny efa fiainana isan'andro zany toe-javatra zany kanefa rehefa tena dinihana l'izy de tena mampiorikoditra mihitsy satria any amin'ny ain'olombelona mihitsy no tsisy ason'intsony raha neto amin'ny firenena malagasy de firenena toninina zany ary tena hoe ireo fianakaviana zay manana ny maty zany amin'ireny hoe manana havana izy maty amin'ny fomba feno abibiana ny any amin'ny faritra moa ny hoe ataony dalo amin'ny fomba fanaovana azy akidina pinina sinsisa be de tena
manahirana mieritreritra n'ilay raharaha de mipetraka amin'izay le fanontaniana nisy nametraka mantsy ty fanontaniany ity tamin'ny fotoan'androny hoe misy fanjakana ve eto de veriny indrem-pandeha misy fanjakana ve eto satria atao hoe raha ny fiatriana amin'ny fiainana aloha iny zany io ihany fa ty amin'le ain'olombelona mihitsy no tena tsisy valeurany tsony amin'izao fotoana izao zany miresaky tsika ny any Ukraine ady ary e misy zao ary ady zao hoe misy faty olona sensisa re moa zany le ady mivantany reny fa ny tsika eto Madagasikara de tsorony eto tena moa mpanao gazety mandehandeha manao fikarohana sensisa fa ny eto Madagasikara de misy maty mivantana hoe ren'le maty le hoe vonoany jiolahy reny fa misy ihany koa maro no maty ankolaka ao zany maty mivantana de ao ny maty ankolaka ary le maty ankolaka ny tena betsaka satria ohatra fotsiny hoe raha marary le olona zao ka misy traitement zany teneniny dokotera fantatra le aretina hoe zao zany ty aretina ty efa natao daholo zany ny fitiliana rehetrarehetra amin'ny lafi médecine de fantatra hoe zao no mahatonga an'le aretina de rehefa fantatra iny de miteny am'izay mpitsabo hoe zao ny traitement anaovana anio de io zany io traitement io mety hoe ray volana tsy azo tapahana neny sasany traitement mandra-pahafaty neny sasany mety hoe 3 volana na 4 volana arakarak'zy aretina io fa io zany misy ny fanafody sy ny sia zay zavatra teneny dokotera io fa rehefa tsy mahatateraka an'iny ianao zany dia maty be de be ny olona ohatran'izany zany hoe fantatra le aretina fantatra ny traitement fa tsy afa manoatra noho ny tsy fananana dia atao ahoana moa zany fa de fa zay zany de fa miandry fahafatesana ain'olombelona ny resaka eto ary be de be ozy tsika ny trakan-javatra zany ohatran'izay dia ohatrany hoe mandeha routine fotsiny araka ny fomba fitena ohatrany tsisy taitra ohatrany hoe efa mahazatra zany kanefa izay le hoe tokony ho velona le olona raha nanana ny entinanana izy saingo maty izy noho ny tsy fananana an'izay hoe hoentimanana entina mitsapy tena izay misy ohatra be dehibe misy ohatra be dehibe fa olo tapitra eto ny fotoana raha ohatra hoe ho tany saina eto fa singanina fotsiny zao ohatra am'izay resaka izay anankiray fotsiny ao anatin'ny maro ahitsapahantsika hoe ahoana moa zany hoe fiatrehana hoe fitsapona izany ohatrinonakay zao tompoko azafady ny manao dialisy ohatrinonakay zao tompoko azafady ny manao an'ireny fitiliana avoleta ireny zany ary io arakarak'izay tadiavin'ny dokotera ihany koa raha raisana zao le dialisy teo ho an'ny olona hoe marary vo zany marary ray ny sasany misy intelo ao anatin'ny herinandro ny sasany indroa arakarak' le toetenan'le olo io fa zay tenen'ny dokotera hoe am'ty ianao manao an'izao am'ty indray ianao manao fa aloha tonga de za tsy hanonona hoe ohatrina fa amin'ny akapobeny fotsiny amatapitrisany ilay izy zany enjana be raha ohatra indray le olona tsy maintsy operena hoe atao opération zany le tena hoe opération avoleta sisa any amin'ny hôpital-mpanjakana mety misy tsisy an'le fitaovana anaovana an'le opération ohatra zavatra mitrango zany fa tsy maintsy any amin'ny privé no anaovana an'izy e zany izy hoe privé tsy maintsy mandovola ianao nefa raha vao tsy vita le opération de fa zay no izy de zany zavatra mitranga daholo hita eto amin'ny firenena de aiza lay antsona hoe fampandrosoana ao anatin'izay ka raha marary le olona vahoaka marary vahoaka malazolazo inona kay ny arikare-pirenena hiakatreo zay moa tenenina foana amin'ny fomba hoana no iakara ny arikare-pirenena nefa le vahoaka ao anatin'le firenena aza marary kanefa tononona foana hoe zao ny arikare-pirenena hotratrarina zao hotratra ahoany nefa le olona tsy tena sahirana mihitsy
amin'izay le hoe fitsaboana ny tenany izay resaka sosialy zany ary iainantsika isan'andro tenenina teo moa nyresaka ohatra hoe dialisy ohatra iny fa scanera le tiana tenena am'le fitiliana avoleta teo io arakaraka ny zavatra tadiavin'ny dokotera hoe reto lasa ianao manao an'le izy ihany fa vola daholo zany vola daholo ka zay le tena atao hoe manahirana ny raharaha ho an'ny eto Antananarivo sy Manodidina zany fa ahoana le any ambanivohitra lavitra any ahoana ny momba an'ireny ny anankiray lohahevitra anankiray ihany koa resantsika de momba n'ity resaka rano zany problemana rano raha ny eto Antananarivo iny moa zany de nisy hoe zavatra nisy de hoe nisy fanarahana fanaovan-tsoni teo amin'ny fitondrana malagasy sy ny banque mondiale de aloha azavaitsika le izy amin'ny ankapobeny tsotsotra fotsiny azahoantsika azy tsy ataontsika sarotra be fa azavaitsika tsotra dia eo am'izay tsika iresaka azy dia oraisitsika ny mpisehatra io zany misy an'le hoe tetikasa PAAEP ina moa nydikan'izany projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable dia misy moa zany ilay fanaovan-tsonia nataon'ny fitondrana malagasy sy ny banque mondiale dia eo zany ny amin'ny azahoana vola 200 dollars avy amin'ny banque mondiale mba amahana ny krisin-drano izay iainan'ny Antananarivo ary mba amahana an'izay zany dia vahoaka eo amin'ny 3 400 000 no atao hoe misitraka an'izay satria zay zany no nisamponina eto Antananarivo dia hoe mba ho fanatsarana ny fahazahoana rano madio ary eo ihany koa ny fampihenana ny fahaverezan-drano fahatany ay zany eto Antananarivo eto misy rano verivery fahatany fotsiny am'izao resaka fitantanana koa no mahatonga an'izany mahamenatra zany ary ao anatin'ity hoe fanomezan'ity zany hoe fanaovan-tsony ity de mba hoezahana mba hatonga hatrany hoe 40 800 mètres cube 700 metra toratelo ny famokaran-drano amatsina ny Antananarivo isan'andro zay zany le fanarahana amin'ny ankapobeny zany dia ny mpitondra fanjakana moa zany ny teny tamin'ny io hoe fanaovan-tsony io hoe ny fitondrana malagasy dia tena manao vaindondra raha mihitsy ny resaka hoe fisian'ny fanatsarana ny fisitrahamponina rano madio zany manerana ny Madagasikara fomba filaza azy moa amin'ny teny frantsay de hoe l'état malagasy a établi comme priorité l'amélioration de l'accès à l'eau potable à travers le pays zay le izy hoe tena hoe ezaka be mihitsy zany Tetsi-andanina nefa ny solotena ny banky raisam-pirenena ny tompona andraikitra ny banque mondiale eto Madagasikara fiantsoana azy moa hoe responsable des opérations de la banque mondiale pour Madagascar zay mifilazany zareo azy Ramatoa Marie Chantal Ioanely Gira dia nyteny izy hoe miatrika crise-ndrano i Madagascar Madagascar fait face à une crise de l'eau ny fitondrana tsy miteny hoe tena izay tena manao vaindondra raha mihitsy ny fisitrahamponina ny rano zany hoe efa programme efa tany aloha zany ny solotena amin'ny banque mondiale eto miteny hoe miatrika crise-ndrano i Madagasikara mifanohatra ane zany mifanohatra zany raha ohatra ianao manao vaindondra raha ny famatsin-drano ny famatsin-drano dia atao hoe mizotra zany ny fandrosoana misy fiatsarany fa le banky raisam-pirenena to miteny hoe Madagasikara miatrika crise-ndrano de izay zany no natonga ny tolo vola 200 tapitrisa dolara itony hanatsarana ny famatsin-drano ny Antananarivo fa akoatr'izay rehefa nijerena kay dia ny solotenany ny sampa banque mondiale eto Madagasikara zany soloan'ny ty ramatoty tena eto amintsika teratany rwandais izy de tsy atory voanjodina amin'ny crise-ndrano eto Antananarivo satria maninona hoy isika satria efa tamin'ny voalohan'ny volana septambra 2024 izy no teto Madagasikara so tena banque mondiale teto
responsable resaka hoe opération am'izay moa zany no filaza azy ary izy efa tamin'ny taona 5 no niasa teo anivon'ny banky iraisam-pirenena de ositsika hoe inona ny fandraisan'zany misy mihitsy inona ny fandraisan'zany amin'ny krizindrano'Antananarivo misy satria ity solotenan'ny banky iraisam-pirenena amin'ny andraikitra ny Madagasikara ty rehefa jerena zany ny tena hoe talenta ananany sy ny mari-paizana ananany sy ny traikefa dia izy dia manampaizana momba fanaovana expertise na rano inona dikan'zany expertise zany hoe tena fitsirihana amin'ny tena tsipria mihitsy ny zavatra anankiray ka ny rano dia tena ananany fahaizana mihitsy raha ny filazana momba azy zany dia tenenindrareo hoe elle zany hoe Tiramatoa ty zany elle a également été chef de service au pôle mondial d'expertise en l'eau et chef adjointe de cabinet du groupe de la Banque mondiale. Tsy atory fanjaodiana amin'ny rano zany olon'izany tompoko ka etsy ianao miteny hoe zay efa manana ny efa miezaka zay ataona efa indondra raha io resaka rano io nefa solotena amin'ny Banque mondiale latsy manampaizana amin'ny resaka expertise na rano ary miaina mahafantatra tsara ny zavatra misy eto Antananarivo ina zany ny tiano tenenina amin'izay matoa zany misy io vola 200 tapitrisa dolara avy amin'ny Banque mondiale io dia satria zareo manana soloteny eto solotenany eto spesialista amin'ny fanaovana expertise momba ny rano mahita ny zavatra tsy manjary rehetrarehetra eto Antananarivo sy ny manodidina dia zay no natongan'io satria manana maso sy sofina tompoko eto Madagasikara ny any ivelany fa sao de eritreretintsika hoe tsy fatanisy eto ka ianao zany raha miteny de hoe anarotsarina eo ianao manarotsarina ianao manatsaratsara ny tenanao fa ary zareo mahafantatra lavitra no ianao ny zavatra misy ary mbola ty koa misy kadoany ny Banque mondiale ihany no miteny fa i Madagasikara ao anatin'ireo firenena zay efa sahirana mba amboamboarina le fiteny de hoe andalam-pandrosoana firenena 7 ano any dia any am'ireo efa andalam-pandrosoana dia any amin'ny rambony i Madagasikara raha amin'ny resaka hoe rano fisotro famatsiana rano izany mamenatra zany tompoko raha tena misaina isika ka isika zany tsy tokony hoe isehoseho na ohatran'izany fa tokony amitsapitsaka tokony manetrinetry tena manoloana an'itony sehatra raisam-pirenena itony satria sisy mieritreritra mety tsy fantany fa fantany izy mipetraka eto kaona ny tsy afantarany io misy tio vaky etsy efa mifatsitsitra ny rano ary zay mantsy le teneniny ato hoe io fanampiana io dia mba ifezana ihany koa ny fahaverezany rano fahatany tena mba menatra marina tenenina zany fahaverezany rano fahatany zany hoe ny fomba fitantanana mihitsy zany ny tena tsisy ka na fanampiana tonina ataony any ivelany miainga amintsika aloha ilay fahatsiarovatena ao anatin'ilay zavatra ka itsika zany tsy tokony sehoseho mihitsy etsereo zay ohatran'zao ohatran'zao nefa ny any velany mahafantatra lavitra ny momba antsika eto zay zany ny momba niny mba tsara ny afantarantsika an'izany mba tsy hoe andraisantsika amam-bolony fotsiny am'izao Andriamato Manuela tonga eto anao zany zany ny zava-misy resaka rano ndresana teo an'ny eto Antananarivo fahasairana sy ny sisa resaka hoe tsy fandripahalemana ny fitsabotena sy ny sisa manahoana ny fandraisanao an'izany rehetrarehetra zany ary dahoary zatsisy miarahaba antsika rehetra saotran'i Jesosy fa nomeny tombonandro marina ny teninao fa saingy malahelo ihany koa aho nahazo 220 millions de dollars Madagasikara fa tsy anatiny any Androy tsy ao anatiny eto Antananarivo de le tanàna fa misy rano ihany no anatin'ilay vola zany fa maninona zahay tsy mahazo zay mahatonga ny sasany mitakitaky zavatra hafa io tena marina io zaho eto Antananarivo fa tena miteny rery aho eny an-dalana eny indraindray very fahatany rano aty koa madio zany hoe very amin'ny tsisy dikany rano eto Antananarivo rehefa misy simba reny ray volana
ray volana sy tapy nefa misy jirama matanjaka eto fa de mikorina teny aminay teny teo amboniny ambany ampasapitogarotero nisy tamy sisiny zay tena madio le rano mivoaka fa tena miteny rery aho zany mandeha mijery an'le rano any aminay any tsisy rano potaka sotrona reto rano simba fo miantso ny jirama zany raha vo misy rano simba miboiboika tokony 10 minitra de fa tonga mamboatra azy ny jirama fa tena very zay ihany zany mampalahelo amin'io 220 millions de dollars io ny hainy vaovao maly fa misy tanànany tononony fa tsy ao ny any Androy de miantso an'le madama andro andeha mba meo antsasany io zay de mba jereo ny rano any aminay any Androy any betsaka ny zavatra manahirana eto a Madagasikara am'izao fotoana zao ny fitantanana no tsy mety fitantanana no tsy mety vahaolana tsara indrindra miala raha joelona tsy mety intsony tena tsy tafavoaka intsontsika na ny gouvernemanta hitako mivaralila alefako hafa ny satria akatoko ny fetim-pirenena atsika akatoko ny fetim-pirenena ny ministera rehetra eto Antananarivo dia diso ny fametrahany ny fanevam-pirenena haingon'ny ministera diso aiza tsy faradila ty firenentsika ty na ny mametraka an'io saim-pirenena ho haingon'io ministeranareo diso nandalo teo anosy ao maly misy gendarme eo ministerany anosy gendarme eo de rehefa mivoaka de niteneniko moramora nareo vera ngaty gendarme io zavatra ambony lohanareo diso fametrahana azy fa hoana Ramose de gaga zany nanao SN fa io fametrahana ny saim-pirenena io vakina avy ao ankavia miankavanana ny saim-pirenena zany hoe fotsy mena maintso ny ankavia oa marina fa io ankavanana io diso lasa maintso mena fotsy de izy mijery ambony tena marina ny teninao izy sotra ina pitso fa marina fiteninao hoe sahirana ny malagasy sisy vola zao ny ataony velako aloha fa miandrandra zavatra maro fa be debe ny zavatra ataony any Antsimo any de fampitady eto tsika fa mijery eto eny ary tonga de resaka ny any Antsimo tsika aleo aloha resana ny rano aleo aloha io rano ihany aloha zay aloha zany ny zavatra nyseho teto fa ny rano any Antsimo io efa resahana foana hoana fipetrany hatreto ny rano any any Androy misy rano e ny fitantanana ny rano zany tena tsy mety satria akaikeo misy rano mikorina be debe mitondra zao tsy haiko mitondra moa ny TGV sa ny RD tsy fantatro intsony sa mampara be debe izy rehetra mitondra zao zarombo zao fotoana zao de nanantena zany zaho fa isy rano hiditra avy eo Ambovombe Etsiombe Bekily iny tany rehetra maty ny rano iny ny questeur raha lako tsara fantako tsara izy tokony isy rano any Androy Filomaraka raha Valomany rehefa niditra any Androy latsaka ny orana ingara joela rehefa nakany Androy tiomena no nanjeky hainao tiomena zany rivotra fa ny vovoka hoetiny menamena de lasa ohatrany mena zany le eny mandiny de lasa tiomena ny anarany zay zany fa mba sioranona any Androy zay sioranony any aminay any Androy fa mamokatra ane io tany io na andatsahorana rehefa amin'ny fotoana hoe tokony andatsahorana de andatsahorana fa maty kere tsy misy rano tsy misy drala tsy misy vary tsisy daholo ny zavatra rehetra ny omby mahia ary vidiny zalamora tsy hitako lefa miandrandra an Jesosy avao zay ya akoatran'ny rano raha ny feo enaovany am'izao volana jona 2020 sy 2021 zao mbola eo foana ny problema ny lalana tsy misy vola tsy misy sakafo rivotra menamena ny mandeha ny karama tsy olana be ihany koa olana foana aona ny fiainan'ny olona ny fiainan'olona mitovy amin'ny Madagasikara manontolo fa zany hoe tsy mitovy mety tsy mitovy izy io eto Antananarivo izy mety mbola mahita zavatra ataony fa ny any aminay ny volany tena tsisy amin'izy io tena tsy manam-bola ny olona hanika na amidy sakafo tsisy io tsy fisiam-bola miteraka tsisy asa ny fandriam-pahalemana lasa tsisy na amidiny zavatra tsisy maty reraka ny vary mba miakatra mety latsa-datsaka ny eto Antananarivo latsaka kely ny vidiny savony miakatra siramamy miakatra raha miakatra eo ty gazoaly ty ary tsy maintsy iakatra io de hosairany eto fa ny any aminay zany ny vola zany tena olana be vola tena tsisy farany mipaidrala samy malagasy moa tsika rehetra mipaidrala mandeha
any Mazenga Dego any misy lavanily iny koa latsaka be koa tsy hita tsy ny fanaovana azy de mieritrereta tsara ny fitondrana am'izao fotoana zao fa azandrasana vahoaka no hikomy izao hay mpanao politika aloha aza manantena nahitarika an'io fa mipoaky fahatany eo de zakao izy zogany fa nataonao avao polin'olo aminao. Ya mahitsy zay tenin'ny Manuela izay tsy misy ny sakafo tsy misy ny rano tsy misy ny vola tsy misy daholo ny zahatra rehetrarehetra efa natsidika ao teo le izy ny amin'ny hoe io resaka gazoala sy ny rehetrarehetra io essence io fafantatsika moa zany ny olana momba an'io zany aona ny fahitany Manuela an'io hoe masio kely faneo-kevitra kely hoe sy fanazavana satria ny zava-misy amin'izao mantsy de izao arakaraka ny anatona n'lay fetim-pirenena 20 Jona no mampitaitaina an'lay vahoaka malagasy nisy vokabuleran'ny tenenina teto hoe mifararemotra ona fandeha marina hatram'izay ny ainako 80 taona hoy izy ngarainy mbola sy nahita olona mitondra firenena ty aho ka mikabary tapaka ny jiro maizina nareo koa tia manao zavatra maizina moa mahavoanareo alanareo masoady mibaliaky ny kabary fa andrasana maizina eny de misy jiro be debe maty ny jiro za mivavaka ho anao ho ela velona ahita ny fandrosoan'ny malagasy fa mampieritreritra koa hoe ny talohanao ny kabary tsy tapaka ny jiro fa naninona ianao mitondra firenena rehefa ny kabary tapaka ny jiro tsy zahay nanapaka niny marina io gazoalina io ny zavatra nagaga de ty tamin'nisy itsika le nisy nahero vaika be le aretina nanahirana coronavirus ty nidina ambany be vidiny gazoaly $10 $20 tsy nihetsika ny vidiny teto Madagasikara hery taona mahery tsy nihetsika am'izao fotoana zao adiny Ukraine miakatra tampoka kitina hetsika zao zava-misy ry malagasy io stock ny gazoaly ny Madagasikara eo tapitra am'le 20 faharoapolo volana jona zareo ny teny an'izany ny teknisianina ny teny an'izany no MHS tapitra ny roapolo volana jona noho zany hividy gazoaly vaovao amin'ny $20 sa 100 izao anoany izao eo zareo zany sahirana io tsy maintsy ampiakarina io ka hatao vérité de prix ve io malaza eran-tany io ny any ivelany fa 2, mahery euro ny any la France moa jerena matetika io eo manahirana any zareo noho zany raha manomboka 21 juin zany jona tokony akatra vidiny gazoaly misy namako reo misy miresaka amiko satria samy mpanao politika ny manahirana ane zao hoe raha voampiakarina eo alohan'ny 26 juin matahotra korontana zareo za inga korontana satria fa tsy matokony malagasy tsony ka reraka izy ka reraka izy lety manana mihitsy nety manana koa tsy eo an-tanan'le malagasy dikan'izay de hoy zareo tamiko hoe any amin'ny volana jolay ihany voampiakarina Manuela manomboka any amin'ny 2 jolay ihany de ao anao fitantanany gazoaly tsitsitsina io mahavy délestage io tsitsitsina ny gazoaly am'izao fotoana zao zareo tsy samy teny tsy samy teny izy vakiky bantsilany fantatry ny olona foana fantatra zany samy nianatra teto Madagasikara daholo samy nahay daholo tsika rehetra eo nareo baka plus 24 zay baka plus 2 ihany angamba nanananay tsy haiko fa zay olana io mitsitsy gazoaly zareo am'izao fotoana zao de mijaly 67 iny tapaka lava fa raha miakatra eo reo 67 sy manodidina azy zay ho sahirinareo de io mahavy an'io délestage io ry malagasy de miomana zany tsika miomana satria raha vo miakatra io 1 jona 2 jona mahatahotra 26 juin zareo so de korontana samy mety hoe zay io gazoaly malagasy io ka anjara tsy raha mpitondra mahay miresaka mahay manao fampirarahana any ivelany tokony tsy atahotra ary manana tsika misy pétrole eto hoe manino ratrandrahantsika izy reo Bemolanga mosa tsy mirory le misy any soloka mavesatra reny eo za zao nala nampalahelo any le DG ny Jirama iny ina mba teneny Jirama zao ho antsika malagasy 20 sy 20 jona de tsisy délestage za ihany mba azony atao tsisy vahaolana fa 20 jona sy 20 jona
de manome toko zay fa tsisy délestage zay fa eo fandehan-javatra rehetra fa hitodika any any antsima antsika rehefa avy eo fa hampandiha any aminay izy rehefa androany 16 androany hatra amy 17 16 androany satria zay no tena talentany ka mahay mampandihy ahoana zao zany amin'ny hoe manoloana ny fahasarainam-bahoaka nefa mandihy ato manomana fety ato sisy manomana fety izy amin'ny lalan'ny RN13 tonga de alefaka aloha RN13 tonga de azonao le tiano tenenina mampandihy tena hainy aloha mampandihy ka ampela aminay koa mahay kinetsanetsaka hainy tsara kinetsanetsa eo tena hainao kinetsanetsa zay ngapitondra zay kilalaonay tany tulara zay hampandihy any Androy Ambovombe Androy misy namako naniantso tany de balle be Androy faradofay 16-17 fa manino hametraky vato fototra ny RN13 vato fototra tsy zay ny fanarahanao taminay tandroy tany anao tany afaradofay fa tsy manao politika aho raha tsy vita ny RN13 raha tsy vita ary ny RN13 tsy faradofay Ambovombe fa faradofay hatreo ihosy eo amin'ny croisement kely vondraka eo nanagadrandratsiraka ny monja jao sy tontonay zay eo ny RN13 naverinao tsara tsy anao politika aho raha tsy vita ny RN13 fa tsy hoe tsy anao politika aho raha tsy mipetaka ny vato fototra napetratrareo era Madagasikara ty betsaka tadidiko tany ambilobe moa iny hanaovana etanol da ny gesta be aby nareo hiteny farantsay zay la ny gesta na etanol mandraky ty ny androany na brique raiky tsy niakatra ka io RN13 io tsy haiko na efa azo ny vola mba niteny izy hoe kolasy satria za miteny lava eto rehefa miteny hoe RN13 anisany nampalahelo any nanongananareo président Marc Ravalomanana tadidiko tsara ny teniny someko sisa miainga ny RN13 avy hosy hatrany faradofay kolasy nahazo ny marché ary nasiny fanasiny toerana tateo kely vondraka tamizay hanomboana ny lalana iny ary président Marc Ravalomanana rehefa manao tsy de manao fety be zany mitovy amin'ny nanamboarana ny tapony orombe zany tsy henonay aby hoe amboary nisy vato fototra fa izy hitanao fa misosa ihany ary vitany garainy moa izy ty zay fa vato fototra no apetraka amizao fotoana zao io RN13 Ambovombe faradofay io ry malagasy de efa vita goudron tamin'ny andro ny dadabe Tsiranana efa goudron io ary mateza ny goudron nangariny ka mbola nisy frantsay koa moa tamizany fotoana zany fa misy gogoka kely mitovy amin'ny goudron siba reny de maka sisiny à droite ny tomobile mandeha de miakatra sa atao tip top ve sa atao tip top aloha de rakofana tara ndray eo ambony eo tsy fantatro tsy fantatro zay le tetezana tapaka teo amanambaro na fa vita na mbo Pombele zay ny RN13 amboarin'io 107 km faradofay hosy 520 eo kilometra zany hoe 1/5 lalany RN13 nio igestevanareo mampidonaka anareo BDB io 107 40 à 30 km eo Ambovombe Amboasary faradofay amy 67 eo raha tsy diso ao zay satria fandehanana lava iny io fa vita goudron tsara tare fa io ve io ne tsy zay aza manao politika intsony ary tokony tsy anao satria tsy mahay mitantana firenena latsaka anaty lavaka tamy raha tsiraka izy tinel lela be fa ty lavaka mahitsokitsoka tsy haiko asa nikariko volamena ambany any zalahy io ka le RN13 ohatrany atao resaka lalonarona politika foana za tsy anao an'izao raha tsy vita io RN13 io zay re mandeha de RN13 tany amin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana nefa efa tena nazava tsara ny momban'io ny toy tato amin'ny fitondran'ny président ery Rajonary Mampiana misy voatra tsara mihitsy ilay fifanarana tamin'ny mpamatsy vola satria misy fifamatorana amin'ny mpamatsy vola io resaka io zany hoe tany aloha zany efa tena hoe miketriketrika nanao zay azo atao zao tsika 9 Jona 2024 vato fototra ny resaka am'izao fotoana ka tsy haiko na vato boaka tamin'arivo aty andesina amin'ny hélico mandeha any na vato alany sa vato amin'ny KMM eo fa misy antony io matoa mandeha faradofay manao balle be antsoina ry dada de Fort Dauphin de tsika any antsimo tokony heritreritra amizay
zay indrindra matri ahoana ny fipetraky ny eritreritry ny avereno ampolio aminy ge tirehake avereno aminy teny nataony hoe vita ny RN13 ary nisy namaly azy ny tany afaradofay raha vitanao osa ny ray aman-dreny zay za tsy manao politika satria fantany fa tsy ho vitany io aiza moa ny vola efa azo ve le volan'io sa vola tamin'ny tohizany filoha Rajaona ary mampianina nataonareo Rajaona ary nataonareo mampiesona ka tena nanaony koa iny ve tohizanareo sa za tsy nahita vola azony aloha hatram'izao fa teneny foana izy io le nataony tany États-Unis iny ohatrany 30 millions de dollars any no azony an'iny de sasany 2024 25 26 any ka eo itsika ny androy Faradofay Tolangaro mandalo amin'ny Beraketa Hatratia Betroka aty teneno aminy hoe tsy tsara vita lalana tena amboaro raha vitanao fa ka atao Mbovombe Faradofay fa tsika ampandihiziny mialoha ino ataony Mbovombe ao tsena kianja manara-penitra de manara-penitra ony manara-penitra fa ino moa fa nanaovana ny le tabe ino ty le fanaovana synthétique synthétique mikorendaky anareo mikorendaky zao rehefa hitsahanao zao mandaka bolina mo de miala ndraiky le izy zay synthétique mikorendaky tia Mbovombe ao zay zany hotokanany zay ve vahaolany kere nareo ministra rehetra miaraka amin'ny Garajoel leo zay vahaolany kere kianja manara-penitra zay vahaolany rano zay vahaolany tsisy vary zay vahaolany RN13 ampandizinareo tsy haiko le tsena namonon'olo iny zay tsy haiko navita zalako moa tia manao sorona io zany ane novana balany aminay ihany mieritreritsy tsika andro ihany na tsy afatrany tsy manontolo ma adalanao koa lambofily azy amin'ny manaraky nihinany tsy fihinany nihinany tsy fihinany malagasy am'izao fotoana zao na izy filoham-pirenena koa ny teny an'izany ny kabary izy tao amin'ny tele de nihinany tsy fihinany zao malagasy marina mafy ao zany fe fiteny terangaty izy ndray ny teny an'izay fantany zany fa mihinany tsy fihinany malagasy de alohan'ny 2023 amin'ny fifidianana fa manao propagande aloha izy io enao raha anao propagande 5 taona gasy adala mbo hifily koa lafa bakeo tena hitseko nresaka fa maty anie zao fianarana tsy mandeha amin'ny laune ary nareo mpitsara koa am'ty fotoana ty mpitsara ny CP raha za zany amin'ny CP manao hoe 16 plus 3 égale 18 marina 100% fa za disona rehefa 10 fois 100 10 000 marina ray alina ka izy mpitondra firenena ny teny an'izany de ho disonao zazakely rehefa avy eo rehefa manao zay ka za tena miteny anareo mpitsara ny CP rehefa zazakely manao hoe 9 ampina telo mira 10 ambe marina zay satria izy mpitondra ny teny an'izany de aza disona zay ny any aminay antsino fa RN13 lokalokao tsara fa vitao vitanao anatin'ny 2000 RN44 raha 40 kilometra 7 volana marina mafy mbola tsara vita hatram'izao de anjaranareo zany mieritreritra anjaratsika mieritreritra hanao iny ministre ny travaux publics mba aminay androy any avao zanaky ny Farantsa iny za miresaky eto tokony ho hainao tontonao avao hoy ty androy any zay amboatry ny route iny moa makany Tamatavy iny autoroute 80 km ny vita amin'ny 2023 autoroute tsisy étude sa iny RN2 miolakolaky iny autoroute zany akaty mahitsy be na ny hahavony rivotra sy hahavony havoana sy ny any mbola rehetraretina dolo zany fa mivolambola fahatany hoy ty androy ihany lala tsy ho vita fa apetrano vato fototra de atao za miteny ankolasy mba amboary lalana aminay de afaky kerenay la ho vita fa atahorako vato fototsy mipetraka eo avao de ny vato fototsy nataony Rajao endakendahanao rehefa mitokana zavatra anao somary resaka kely momba ny fianaran'ny ankizy any atsimo any zany CP zao efa kaiky kely ahoana mba fetrehan'ny ray aman-dreny manana ankizy manala fanadinana CP io zany amin'ny herinandro fa efa ho avy koa ny BEP ho avy koa ny baka fanadinam-panjakana ahoana ny resaka momba ny any atsimo ny fianarana zany any atsimo tena tsy ao ny kalitaon'ny fampianarana mihitsy tsy ao ny mpampianatra na mampianatra mitebiteby hazo karama sa tsy hazo karama ny lakilasy aminay any hoe tsy misy lakilasy vita be zany lakilasy namboary Marc Ravalomanana tena mafy be ny azy satria ndrangahiny rehefa mitokan-javatra
peny amin'ny baraminy le sisiny trano lavamparito izy tsy mitokana tonga de maritra telonjato taona no ilaiko zay ny nataony fa ny fampianarana diso ny ministra zany tsy ao mihitsy tsy manana kalitao fampianarana am'izao fotoana zao ary io zany manahirana an'io any aminay any amin'ny faritra na any androy ny zaza tompoko zao zany mba sosokevitra omeko sosokevitra any reo fampianarana satria malahelo ao zany amin'ny fampianarana rehefa septième izy na afaka CP na tsy afaka CP fa afaka CP 6e zany amin'ny école nianarany any da bekaro 6e zay ny mahavy ny ankizy miala fianarana io na eto Antananarivo na amin'ny tany mandroso fa lehibebe satria manao CP le zaza afaka CP izy fa tsy afaka 6e de eo amin'ny école nianarany teo taloha tsy 6e misy 6e eny fa tsy miakatra zany tsy miakatra amin'ny CG de tsy manam-bola ray aman-dreny ampianarana azy amin'ny privé de vangabao le zaza manina izy eo rehefa mahay amin'ny 7e ao mbola tsy CP ka hoe hita mpampianatra fa mahay ty de tokotry hiakatra 6e de ampiakaro 6e any amin'ny CG na tsy afaka 6e amin'ny examen fa ampanovo azy any le diplôme CP iny moa mba mahafinaritra koa ny mahazo diplôme kely CP iny na tsy afaka CP zany tsy afaka 6e fa hita mpampianatra satria misy zaza mahay fa tsy mahay maka fanadinana misy zany mahay izy fa tsy mahay maka fanadinana fa sosokevitra rehefa mahay zao amin'ny 7e nianarany am'izao fotoana zao ka hita mpampianatra tena mahay nefa tsy niafaka CP de ampiakaro 6e andro fa le condition isan-karazany le ahafahana mianatra koa tsy araky tsisy kahie tsisy vary tabla ianara mipetraka amin'ny ciment am'izay rehefa manintsy aminay eny la manintsy tena manintsy am'izao fotoana zao ditongotra 10 kilometatra raka voalaza tsisy kapa de misy halajaza ty koa ka tsy anahiry zany mahazo ny malagasy zany de tonga ny am'ray de matory-pitorana otsy tonga am'ray ara mafana be mbola amin'ny folo iny izy fa mirendrina masony sady kere mafana nefa amiray voarava amiray rava iny mandeha tongotra amy roa sasany vo tonga any an-trano tsako be rano ty hany tsisy sakafo hainareo tsako be rano zao katsaka natao kapokaray natao rano be de voan'ny 20-30 hany de iny tsakotsakony hoe mbakany reraka de zany mahazo malagasy fahazalahy voky be manondrana volamena am'izao fotoana zao tadidiko volamena ny banque centrale ny teniteny foana tsy iny manahirana iny eritreretintsika malagasy diovina ny ivelany no iny taona ny banque ny volamena atao banque centrale diovina any Suisse rehefa diovina any io nga DG ny banque centrale de iteny anao rehefa avy eo hoe une tonne 1000 kilo 800 kilo sisa fa nisy potipotika very de 200 kilo haondranareo any ivelany vola io mpandraraha malagasy misy volamena io ve tsy mahay mandrendrika an'io eto Madagasikara eto misy gasy mahay an'io ne na karana manao an'io Antaninarenina reo ne gasy ane manao an'io fa tsy karana mipetraka eo ny karana amy commande any fa gasy manao de tsy hainy gasy nefa ny Suisse mihitsy mantsy tonga de otra mampieritreritra lasa ho azy zany am'izao heritaona tsy hoe hionga fa hanalany malagasy ny mpitondra am'izao fotoana zao alefa ny Suisse ny volamena iny tonne tsy haina iny tonne koa ina zany hoe tapena ny mpiasan'ny banque centrale mody nomeny médaille aza miteninareo fa alefako any Suisse ty any Suisse de firy volana iny any firerinandro iny niverina marina ve le iny tonne sa niverina rehefa avy eo hoe 650 kilo sisa am'ilay iny tonne fa ny 350 kilo very nonina nidiovina le izy tsisy malala an'izay ka manao gegin-daty nareo ka manao gegin-daty aza manao adala olona fa nianatra ny malagasy mahay zavatra efa ondranareo volamena rehetra de mbola mandainga koa anao ataovy zay ampatanjaka ny sandam-bola malagasy de hendrana malagasy rehefa avy eo izy ty mahatezitra ane za zany miantso ny miaramila tena miantso ny tafoka ho an'ny tandrazana ve nareo mila mangarahara malagasy eo mantsy le tsy mazava mihitsy mila mangarahara tsisy mangarahara na ny gendarme aiza moa tsy ataon'olo gendarme frantsay mandapoka malagasy any nataonareo ho an'ny tandrazana efa potika lasa ny harena lasa ny trondro lasa ny volamena lasa ny vola vary aondrana tsy miteny miaramila malagasy de tsy haiko vasanareo mikarama 90 millions de dollars par mois sanareo tsy vily vary sarotsy io za tena malahelo ny tandrazako aho
ohatrany tsisy miaramila eto, tsisy gendarme eto, tsisy polisy eto, rehefa malagasy manao mitovy am'ireny boay kely valiny natoro tele badoda firy taona reny zaza reny, 20 taona am'izao fotoana zao mbola tsy matitra tsara e. Mety manao kilalao izy amin'ny telefoninao de manao niny reny aza gadrana reny zao gadrainareo reny zaza reny rehefa avy eo zavatra tsisy di onompa firy nareo fanganareo tsy manompa malagasy ny vidim-piainana fa malala be ty mampihina ny tsy fihinany malagasy manompa ne io e. De reny zany gadrainareo rehefa anary fotsiny izy, anary izy hoe tsy mety io zavatra ataonareo, ny kidnapping tsy azo, ny kidnapping arovanareo ho an'ny karana nanangana anty kidnapping atao amin'ny gendarme ato kidnapping any alaotra be deaibe tsy hitako miady an'io nitafika hoe aiza reny mpanao kidnapping malagasy kely reny tsisy fa raha vokarana satria manome vola de haingana za tsy masika fa marary loatra marary za hoe mbola tsy zakatsika malagasy am'izao fotoana zao tsisy zavatra mandeha eto za tena malahelo satria za nianatra teny amin'ny université tany Toamasina professeur agrégé professeur n'université veragaty professora mandeha tongotra nefa za mpianatra nampianariny mihoatra ny karamany ndray rehefa avy eo de tsy malahelo mpitoro satria za lasy niakatra teny amin'ny université reo sesesy reo ne zavatra takiny sesesy marina ary ny tena izy ara tokony omena 4 tsy rairay reo professora reo ny DG any ministère misy tsy manana diplôma V8 noetiny professora mampianatra zaza hiakatra ambony hitantana ny firenena mandeha bus ny ataony tsy mety amboaro izy ty fa tena tsy tafavoaka ny misy ny fampianarana ambony professora ihany anenao rehefa miala teo e de manino izy io tsy atao vola kely ene takiny zareo e vola kely rehefa tsy haiko iny ampilaharinao ery mieritreritra atsika fa tena manahirana za tsy mitena malagasy ho mindrana mitrotra fa za miantso antsika rehetra ianareo tafika io de tsisy takany Paul Kagame na iny Rwanda io tenenina tao banque mondiale le ramatoa avy any Rwanda teratany rwandais izy de mba antanionareo izy nareo ministra rehetra eo na mpitondra firenena am'izao fotoana zao atsio ambadibadiky de nanao anake nampandrosanareo tokony ataon'izay Paul Kagame zany enjana zany de tsisy takandreny ve miaramila malagasy tsisy takandreny ve ny gendarme de tsisy nahasolonandra tsy mandrava eto iny segy ohatrany mitovitovy aminy any fa gizany zalahy koa le rangany izy mahafinaritra anay fa raha tahatakandreny fa segy marary ty migasy kere tsisy hoany tsisy drala militsy any tantranony vary tsy voavidy jirama manahirana rano manahirana délestage manahirana ho aiza nareo Madagasikara jereo segy ianao masika be mivaralila ny fametrahana saim-pirenena haingo-pirenena eny amin'ny ministère rehetra neny lalatina ny jereko tamin'ny latsinainy nivadika de mba nareniny izy io gaga nareo fa manina zany teny Emmanuel zany jereo raha atsangana ohatran'izao saim-pirenena vakinao ankavy fotsy mena maintso de fotsy mena maintso fa ny ankavanana napetrany ministère rehetra diso na eo amin'ny zanaky ny ratsiraka ara diso dadanao amiral de tsy nampianatra ve amiral ohatra zao fa metahana saim-pirenena no io 67 io tsy enjana be ny teniko fa maharary ge eny ary maraparana tsika azy Manuel ho antaniko ianao momba ny fahitanao raharaha politika indray ary reny ny resaka hermady io ny resaka jirama sy ny zavatra maro samihafa ny ao anatin'ny samy fitondranao mifanjevo aloha atao hoe miady ao na fahitanao azy ny fahitako azy am'izao fotoana zao tena fa tsy mandeha am'laona le araka ny teneniko teo ny elefera mbola tsy tonga député rehefa avy eo tsy fantako na tsy hain'zareo manao elefera sy tsy hitane le vola tsisy volane zareo tsy mahazo bola amin'ny banque mondiale nandeha tany amin'ny harabo iny marina ty harabo nareo ty ana finance mamparaleny nareo inona ny fifanarahanareo tany raha tsirakara namona ny coopération frantsay malagasy nareo indray mamorona coopération vaovao amin'ny harabo rongaty mieritreritra tsika malagasy tsisy mandeha am'izao fotoana zao raha politika miantso fifampiresahana amin'ny concertation nationale izy manda nataony ratsiraka tamin'ny 91 ny ataonao fa ny tsilinga ihany ratsiraka rehefa avy eo
io alainy atahaka io za tsy anao ny raisam-pirenena fa miteny hoe io aloha ny lalana ampilamina ny Madagasikara satria hitany doublon sy ny sisa izy moa tsy lany izany hoe tsy lany filoham-pirenena zany fa napetraky ny ilany ny seni ny ekeny HCC de izy io ny atsotra na zany tonga de itsiko ihany tsisy atafavoaka ny otsony aloha am'izao malagasy reraka anaty lavaka zao raha tsy marika Ravalomanana ana zay za mitazona an'izay hatrany farany zay ny aretako zay satria mahita ny fandrosoanetiny rangahy iny aho na betsaka miteny betsaka manambitamby am'izao fotoana zao hoe aty za tsy voavidinareo volo anao maty kere eto fa nisy manambitamby misy mifampiresaka amiko misy manambitamby andao andeany ampitondra ohatrina tadiavinao atao ministra nao maty kere eto fa zato kere baka antimo any marika Ravalomanana ihany zay zany no ataoko nareo manao propagande zao tsy manao propagande ho azy fa ny fanalana ny fahasairanana ny fitantanana ny firenena haingana de haingana ny fanamboarana ny lalana nisy niteny ene taloha hoe mitsiry nify ny agory raha tonga ny degona hoe satria lavitra be ny lalana fa vita ny tsara soamantsara zay ka anjaratsika mieritreritrarehetra ana zay fa ataoviny fifampiresana ny concertation nationale am'izao fotoana zao handaminana ny raha rehetra ampoloko amy mpitondra aza matahotra anay hoe hanongana anao zahay tsy mpanongana zany zahay mpanangana fa tsy mpandrava ary zahay mpamboatra lalana fa tsy mpanimba lalana ary zahay mampiditra rano any androy fa tsy manimba pipeline zahay tsy mpapetraka vato fototra ioeraoera fa nanay asa vita de jereny olona de mandeha de tokanana zay zahay tsy manao joro zany zay mivavaka avao raisiko kely le tenin'ny Manuela teo amin'ny nisy resaka hoe président Marc Ravalomanana mantsy teo de ozy Manuela hoe za dia resy lahatra amin'ny fampandrosoana no entin'ny président Marc Ravalomanana de misy miteny any ambadimbadika any hoe akanareo zany Manuel io zany manao culte de personnalité zay mihitsy le niteneniny manao culte de personnalité fa zavatra amboamboarina fotsiny le fitenenana ohatran'izay ka aloha zay mba azavainy Manuela tsara satria mety tsy azo ny sasany izay miteneny zany ilay izy za tsy manao culte de personnalité dadabe tsiranana bokelikely efa atao rehefa vita ny 26 juin mahazo makatsia zahay ino moa makatsia brios tadidiko tam'izany fotoana zany avy manao 26 juin de mahazo niakatra Didier Ratsiraka boky mena révolution nandeha daholo reo nanao reo ary reo tsy nioeraoera zany rehefa manao zavatra fa rehefa tonga filoha Marc Ravalomanana zay nianatra tany Atamatavy tam'izany fotoana zany Merantananarivo izy de fetane zavatra vitany ary malagasy namboatra zavatra izy ary izy nanambola vo lasa filoham-pirenena fa tsy hoe filoham-pirenena vo nanondrana volamena bois de rose de nanambola de napetraka any Dubai fa ny azy nataony teto an-tanindrazana izy zany tena hita hoe ny tantana usine natanjaka de fa hainy tsara ny feny iny de hainy mitondra firenena izy zany mazava ny fitantanany izy tsy nanao didy jadona fa napetraka fitsipifehezana discipline izy ny teny farantsay fitsipifehezana tsara nataony de nandeha tsara daholo na ny vary hainy tsara nanao azy nandeha ny lalana hainy zany namokatra ny zavatra rehetra de hitanao hoe tsara ny fitantanany ary nandeha ny tamin'izy nitondra nisy résultat tsara nisy tena nany androy zaho nahita namako tany Bekily nisakana ny tahalo raha lany avy teo laha teo président de io ny anankiray président raha teo Marc Ravalomanana moa fanaovandrozy laha teo Ravalomanana zahay tsy nanao malasa fa nanino niasa zahay tamy rangahy iny nahazo vola zahay nahazo omby zahay namboly ny mety zao tsy misy de fa raha mangalatra izy zany na ny olona tany ambany vohitra zany nahay nandeha ny chaîneny nandeha tsara nety tsara nisy vokatra ny io ane ratsy nesony zalana izy tamin'iny fa lasa lavitra tsika lasa lohan'ny Rwanda lasa lohan'ny Rwanda satria nataony anglisy frantsay nitovy laharany iny lasa lohatsika fa zay ny zay ka am'izao fotoana zao za mbola mitazona an'izay satria izy hitako matanjaka tsara
zaho mivavaka aho izy mbo zato roapolo tao vomoly zay angatahako am Jesosy zay roapolo amby zato taona izy fiteny fa zato roapolo tao vomoly rangahy eny iny aloha zay apetrako tsara hainy tsara am'izao aloha zay koa mba mifampiresaka amin'olona na eto Antananarivo na any faritra rehetra fa marary miantso azy daholo ane zao manenina daholo ane maty zay dada tsisy farany maty zay dada ka atao gory zaho tsy nanino izy ane tsy namaly zay koa tsy namaly zay ny aretanay teo mahafantatra zahay hoe ity rangaha ty hatafavoaka an'ity mandraka eo fa misy olo zany tsy fantako fa izao tsy mitovy ny anankiray mpitondra ronono fa ny anankiray hainy mampandihy tsy tohizako eny ary maranatsika azy ary inona no atao hoe entin'ny Manuela amafisana raha misy zahatra mbola tsy voalaza ihany ko de fotoanan'izay tsara mihitsy zao andao ary ny amafisako azy dia isaorana an'Andriamanitra zaho misaotra ny FFKM satria tamin'ny lalako teto tsy haiko zay fa ray volana latsaka nasitsy be tamin'iny fanalana za zay misaotra andreo ray aman-dreny reo ary tokony hijoro zareo hatrany farany hijoro izy ho an'ny Madagasikara satria Madagasikara ty misy slogantsika zay Madagasikara ny Kristy Madagasikara misaotra azy ny teny ka raha misy lalàna hafahafa ao amin'ny assemblée toerinareo misy lalàna vaovao zao lany teo de hiandro ny ACC aho hangalatra daholo reo maire reo zany rehefa iny hoe inona mahatonga ny Manuel teny an'izay zao raha mahazo iny moa le député io le député mahazo iny moa zany zotsy azo enjehana nisy olombava-bahoaka ane mpanaramaso immunité manaramaso ane nataony satria manaramaso ny maire izy na gouvernement ka rehefa mihinam-bola ministra teneniny de manan'iny zo satria mba tsy ho enjehiny ministra fa zao nomenao ny izy rehetra ny maire hangala-bola reo marina mafy de tsisy fahampandrosoana vanina eto za miantso ny ACC hoe lavo iny manam-pahaizana filohan'ny ACC io lavo iny fa misy zavatra tsy mandeha eto za miantso antsika malagasy rehetra akatoky ny fifidianana atsika zao efa mifasaka tiany 2024 amby tao misasaka tsisy zavatra vita fampanantenana tsy fampanantenana roa donahany agegeta avao tsika iaby io sika tsy resiny ratsy isika tsy resiny maizina fa ny mazava ny tokony anjaka eto Madagasikara mivavaha miantso ny malagasy rehetra hieritreritra tsara fa zalahy maizina de lestage lava jereo lisy mpifidianana hisy refonte am'izao fotoana zao manoratany itsika mihitsy mandehany amin'ny fokotany sorato ny anaranay miantso ny miaramila malagasy aho aiza le hoe ho an'ny tanindrazana fa reraka ny malagasy maty ny malagasy am'izao fotoana zao nareo tsy miteny sécurité tsisy ny alajaza eto zareo fanjakana ihany manao an'io aiza koa zaza ray akizy vavy de avoakana hoe sinao drogue alefa ny ain'ny malagasy satria mafy loatra ny fahantana izy zany manao an'io fa raha ny tokony hoe niala ny fony niala nyzao fa tsisy de avoakana hoe zareo ihany io avily any zany nisy ain'ny malagasy rehetra miantso any malagasy rehetra hieritreritra tsara ho tonga saina tsara efa tonga saina aloha zao na ny fidy azy ane zao tena mitsako bilina daholo ka rehefa tapaka ny jiro tapaka andrano vary sarotra savony miakatra menaka za zao miandro ny menaka 540 ay le izy kay nisy ny teny nanao propagande azy da filo mandainga ty foana 12 000 francs ay le izy 12 000 ariary ny menaka fa tsy 12 000 francs zany kabariny tamin'ny propagande hay le izy kay 12 000 ariary ray alina sy 20 de anjaratsika rehetra zany mieritreritra am'izay fotoana zay mivavaka ny malagasy rehetra aleo mivavaka fa manahirana ny fitondrana am'izao fotoana zao maizina mpototry ny jiro rano tsisy miantso ny banque mondiale mba meo vola koa aminay ihany fa 220 millions de dollars zao ne maro de mirary soantsika rehetra tsy hoe henjana ny teniko fa maharary zay miantso amin'ny filoham-pirenena marika Ravalomanana zahay mangataka anao nahoda mirotraha amindray manaraky toy mangataka anao zay hirotraky
Ka mety manahira ty misy toreraka hoe iny fa lehibe iny hitanareo tsara zao ny fanavana ny olon-dehibe sy ny ankizy. Ny ankizy mitondra mivaralila, ny olon-dehibe mitondra mampianajanaka, mitondra ny zanaka, mitondra firenena ho any fandrosoana tsara. Averiko tsara miantso any Ravalo manana marika filoham-pirenena teo aloha ny sorony zareo, miantso anao zahay malagasy rehetra era Madagasikara ty miantso anao, voafitake nihinany tsy fihinany, mirotsaha président amin'ny 2023 io. Zahay mangataka anao irotsaky, zahay koa mamonjy fifohaza homeny Jesosy 20 tao vomole mavelo. Eny ary isoratsika Manuela nitondran'izay fanehon-kevitra sy fanazavana izay amin'ny maha-olo-pirenena azy, eo hoe mampanao politika ihany koa fa mazava ny teniny teo dia anjaratsika zany no mitsakotsako an'izay teneniny. Miatra aminao ve lay zavatra ny teneniny? Ao anatin'ireny ve ianao sa tsy ao anatin'ireny? Anisan'le sahirana ve ianao sa anisan'le milamina be? Anisan'le tsy mahita tory amin'ny alina ve ianao fa manofo ratsy foana satria nona, sa anisan'le matory tsara tsy misy ayaina sy ny sisa? Ino zany anjaratsika tsirairay. Iny ary misaotra ny Manuela Omendalana ianao ya efa ao ambadibadika eo ny solombavambahoaka Hamamy Rabenirina izay voafita tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tetsy amin'ny distrikany Ambohidratrimo sady sekretera generalan'ny TIM izy no questeur fahatelo ihany koa eo anivon'ny tenimera pirenena. Araky ny nambara teo dia reo vahiny reo ane ka miaina ny fahasahiranana eto amintsika, reo solotena isan-karazan'ireo zany miaina izy fa io zany tsisy azo amboamboarina mihitsy ka hoe nde hipasipasika eo na hipasipasika eo na hipasika eo ianao fantatr'ireo la izy. Dia itya misy horonan-tsary anankiray, inona moa zany le izy fa dia miteny zany ny tompon'andraikitra solotena ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara, miteny izy mitantara izy ny iainany ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo. De ho arahantsika. Ny tantara ny zavatra niainany tao an-tranony tamin'ny maraina izay tratra ny fahatapahan-jiro teo ampidiovana ny solotena maharitra ny banky iraisam-pirenena androany tao Iavoloha manoloana ny filoham-pirenena sy ny ministra ary solombavambahoaka sy ny tale général ny Jirama ary ny Jirama androany. Je disais au DG de Jirama ce matin que quand je prenais ma douche, mon électricité était partie, mais Dieu merci, mon eau était là. Et je me suis dit, Dieu, je remercie le bon Dieu, parce qu'aujourd'hui je vais signer 220 millions de dollars, monsieur le DG, et qui j'espère pourront améliorer la situation pour toutes les gens à Tana. Pour qu'on n'ait pas de coupure d'eau, surtout quand on est en train de prendre une douche, parce que ça devient encore plus difficile. Ny tantara ny zava-nisy hitany nandritra ny fidinana ifotony teto Antananarivo renivohitra ihany koa ny solotena maharitra ny banky iraisam-pirenena. Ny fianakaviana mahantra izay milahatra rano eny amin'ny pompy amin'izao izy dia mandoa rano amin'ny sarany 5,000 ariary ny metatra toratelo, amin'ny rano raha toa ka 700 ariary kosa ny metatra toratelo ho an'ny manana rano ao an-tranony. Je fais beaucoup de visites à Tana. Et lors d'une de mes visites dans un des quartiers de Tana, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Fanry. Elle vit dans un quartier très populaire. Un jour, peut-être, on partira ensemble pour la visiter. Elle m'a dit, au fond des discussions, que non seulement elle doit se réveiller à 5 heures du matin, tous les matins, pour aller faire la queue et chercher de l'eau, mais qu'elle doit aussi parcourir 2 kilomètres à l'aller et retour et qu'elle paye 100 ariary par bidon de litres d'eau. Ma femme de ménage aujourd'hui, Monsieur le Président m'a dit que parfois elle paye 500 ariary pour un bidon de 10 litres d'eau, de 20 litres. Pour Fanry, le mètre cube d'eau se trouve à 5000 ariary. Et quand je suis reparti chez moi, j'ai regardé la facture que monsieur le DG de Jirama m'envoie chaque mois et que je paye, monsieur le DG.
Et j'ai donc découvert que moi, ce que je paye comme mètre cube, c'est à peu près 750 ariary. Fannery, elle paye 5000 ariary. Donc l'eau collectée à partir d'une bonne fontaine coûte plus cher que l'eau qui provient d'un branchement à la maison. Tsy ara-drary ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao satria ny mahantra no mbola mandoa vidin-drano lafo noho ny mpanambola hoy ity solotena maharitry ny banky iraisam-pirenena ity. Est-ce que vous trouvez que cela est juste? Je vais répondre pour vous. Je suis convaincu que vous allez être d'accord avec moi que c'est injuste et inéquitable. On dit très souvent que l'eau est gratuite ou même que l'eau est moins chère. Mais ce n'est pas le cas pour la majorité des plus pauvres. Les pauvres payent beaucoup plus que la plupart d'entre nous qui sont dans cette salle aujourd'hui. Natao ho an'ireo tokantrano mahantra sy sahirana indrindra ny tetikasa amin'ny tetina 200 tapitrisa $, izay atao sy ny androany teo amin'ny fitondram-panjakana malagasy ny banky iraisam-pirenena hoy Marie Chantal. Ce projet que nous allons donc signer tout à l'heure va pouvoir couvrir à peu près 3-5 millions de personnes si on prend en compte les villes, les 5 villes et le Grand Tana qu'on va pouvoir faire. Et surtout, Monsieur le Président, ça va pouvoir financer 60 000 de branchements sociaux qui cibleront les gens les plus vulnérables. Tokony anova fomba fiasa sy anao ezaka eo amin'ny fomba fitantanana sy ny fialana amin'ny kolokolo ny jirama raha tsy izany tsy andeha izao tetikasa izao hoy ny banky iraisam-pirenena. Isy ny fametrahana contrat de performance ho an'ny jirama sy ny ministeran-drano manomboka izao mba ahafahana mamoaka araka ny tokony ho izy ity famatsim-bola ity hoy ny banky iraisam-pirenena. Ce ne serait pas moi si je terminerais sans référer à Girama. Tous ces investissements que ce nouveau projet souhaite faire sont nécessaires et sont incontournables, et que ce soit dans le Grand Tana ou dans les autres villes. Cependant, elles ne seront pas efficaces si la Girama ne s'engage pas à faire une réforme qui assurera la viabilité financière de ce secteur. Je sais que c'est très très cher au président, au premier ministre, à tout le gouvernement, et j'espère qu'à travers ce projet, nous allons pouvoir y contribuer, puisqu'on a l'intention de demander un contrat de performance entre Girama et le ministre de l'eau en matière d'amélioration des services de l'eau. Donc, Monsieur le DG, ce n'est pas gratuit pour vous. Tafiditra ao anatin'ity tetikasa no siniavana androany ity ihany koa moa ny sehatry ny fanadiovana. Eny ary isoratsika ny fahitalavitra rahavavy tamin'ny ireny sary iny zany atao amin'ny Real TV. Mafy reny enjany reny tena mandrivorivo reny ary tsy haiko tsony zay lazana azy fa raha ny tena angamba manontao dia tsy hoe sitrika taiza fa tena hoe mafy ary tena nandrivorivo ireny fitenin'ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara ireny. Filaza azy moa araka nambara teo dia hoe responsable des opérations de la Banque mondiale pour Madagascar. Zay ny nambarany ny ramatoa Marie Chantal izany teratany rwandaizy izy ary efa nambara teo hoe tsy atory voanjodina izy tompoka amin'ny resaka rano zany no resaka aloha zany fa dia izy efa chef de service au pôle mondial expertise en eau et chef adjointe de cabinet du groupe de la Banque mondiale. Mpanao expertise ny rano zany ny anisan'ny tena fahaizany iny ramatoa iny ary izy miaina an'izy ary hitanareo tsara ny teneniny teo fa nitsongoloany mihitsy amin'ny resaka hoe rano izay vidin'ny olona ho aminy zany dia rehefa nataony ny kajy dina ny teneniny teo ny mahantra indray no mandoa vidiny rano lafo no manana tompoko raha ny eto Antananarivo. Zany no niteny zany fa solotena ny banky iraisam-pirenena no niteny zany satria tonga dia ilay fiainany isan'andro ao an-trano no
nyteneniny teo manoloana ny président république manoloana ny DG ny Jirama. Tena enjana be le izy enjana be ary tena ny any ivelany tsy mitsitsy mihitsy amin'ny toe-javatra tahaka an'izany satria malahelo tompoko ny banky iraisam-pirenena amin'ny fijaliany ilay malagasy ny eto Antananarivo resaka eo fa raha nyteneny Manuel teo mbola gidraka be ny resaka rano any atsimo any zany sy amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Nisy dika ny tompoko ny antony nasiana amin'ireny hoe ministera ny rano ireny ary tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana nitantana amin'ny firenenany dia zany hoe ministera ny rano zany tena natao vaindondra raha mihitsy ny atao hoe ny fanodionana azy satria andraikitra be ny rano amin'izao fotoana izao amin'izao taona iainantsika izao de tena hoe tena aina ary ny problemana rano maneran-tany de fa tena manahira ny tsika eto ny fitantanana tsy araka ny tokony ho izy vakony teo etra mifatsitsitreo ny rano mandritra ny herinandro izy Manuel teo eto Antananarivo misy an'izany de hitan'ny vahiny de reny tonga de mivakin'ny batsilany reny nataon'ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara de inona moa zany tonga amin'le fitenin'ny tanora hoe hoainina be isika mihitsy io fa tsy hoe ahoana fa isika mianakavy eto zany tratran'ireny fitenenana mafy de mafy sady mamenatra reny. Efa eto ny député Mamy Rabenindrina Mirabanao député tonga somatsara eto amin'ny MBS sy ny radio Mada zany atao anatin'ny miara-manonja moa zany lantany alalantiko Madagasikara atao amin'ny district ny Ambohidratrimo secrétaire général ny TIM sady questeur fahatelo eo anivon'ny tenimera pirenena. Aona aloha fahitanao an'ireny tenin'ny banque mondiale ireny aloha tonga de hoe réaction à chaud zany. Miaraba Rinarabe Mananjara miaraba antsika rehetra ato amin'ny studio ny MBS radio 570 teboka efatra sy ny radio Mada 100 teboka 8 indrindraindrindra miaraba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra miaraba malagasy tsy vaky volo na iza misy atsika miaraba manokana mponina amin'ny district Ambohidratrimo zay toy ny malagasy rehetra ankatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena miomakomana amin'izany rehetrarehetra zany kompatanana manokana ho an'ireo fokotany vitsivitsy tafahoana tatoato anisan'izany ny tany Vatovandana anisan'izany ny tany Manatsoa amin'ny tapany avaratra ilay ataontsika hoe zone 4 iny anisan'izany ny teny Marko Bobo ary araka ny fanarahana de mbola mitohy ny asa fitsidihana an'ireo fokotany rehetra eo anivon'ny district Ambohidratrimo arak'izay tratra zay marihana fa efa 570 raha ny fokotany amin'izao fotoana izao. Ilay tenin'ny solotena maharitra ny Banque mondiale eto Madagasikara teo Madame Marie Chantal rehefa tena zoina le izy de efa tena ataoko hoe mihoatra ny azo ekeny ny zava-misy eto Madagasikara mifandray amin'ireny solotena maharitra reny amin'ny fotoana andavanandro amin'ny fanatanterahana ny asa isika mifampiresaka amin'izy ireny mahalala ny fomba fiasa sy ny sisa marina hoe tsy manana ny satana diplomaty ny sasany fa ino zao amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny banky iraisam-pirenena azy kanefa na izany aza misy ilay atao hoe azo tenenina sy ny tsy fiteny fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa tsy hoe imasombahoaka fotsiny imason'izao tontolo zao iny zahatra mandeha hitan'izao tontolo zao ny resaka zay mandeha amin'izao fotoana zao fa indrindraindrindra eo anatrehan'ny tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena no nanaovana tompona andraikitra vahiny fitenenana tena mahery mavesatra ina moa le voambolana ny tenenindrina teo fa mavesatra mandrivorivo zay le filaza azy teo ary hoy aho hoe efa mihoatra ny fiteny andavanandro reny raha ny feo zay enitsika amin'ireny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola miasa eto reny ary olona manam-pahaizana olona mahalala ny asany mahalala ny tokony ataony mahalala ny fetra eo amin'ny fanatanterahana ny asany no miteny any amin'ny faratampony
amin'ny fitantanana amin'ny firenena fa tsy hoe ny olona tsinitsinierianany any anaty lapam-panjakana any anatin'ny lapam-panjakana lapan'ny filohan'ny repoblika tiako tenenina dia zao hoe misy afatra ngeza be nampitaina amin'iny tsy ny tenitenenina fahatany iny ary tsy hoe satria ilay raha mitapaka maraina nandron'ilay raha mato maraina no nahatonga an'iny fa za mino ary efa lazainy teo ihany tamin'ilay hoe tatitra ny fitsidihana teto Antananarivo zavatra efa nomanina iny fa nanampitrotraka na hoe nanampy ny pirofo teo ampelantanany fa efa niomana izy ilaza amin'iny ilazan'iny imasom-bahoaka imason'izao tontolo zao zava-misy eto Madagasikara edika-hevitra foana mantsy zavatra hita etseroa amin'ny anao manjery amin'ny tambanjotra serasera ny hoe voaingana zao dia hoe fa tanàna fahatelo any amin'ny farany maloto indrindra Antananarivo dia io moa zany dia le fiavian'ilay le loharanom-baovao no lasa edika-hevitra fa tsy ilay fijerena hoe zava-doza nge zany zava-doza zany ary tena anisan'ny mahatsiravina indrindra raha ny fiainana maha olombelona raha ny fiainan'olombelona ny jerena fa tetotsika dia hoy aho hoe efa hita an'izao tontolo zao ary voapirofo re zavatra ireny ary nomanina ireny ka bary ofisialy iny rina nomanina iny fa tsy hoe fiatana-posy atezerana no lay rano tapaka fotsiny sa jiro moa izy teo le jiro tapaka fa efa tena nomanina iny hoe ho avy ny fotoana ilazana an'le izy matoa misy ny famatsim-bola iny matoa misy ny fifanarahana ny soniavina iny dia nisy fifampiresahana tao amin'ny andaniny sy ny ankilany iza ny andaniny fanjakana malagasy iza ny ankilany mpamatsy vola banky iraisam-pirenena matoa nisy ny fifampiresahana tsy hoe misy 220 millions de dollars petrapotsiny ihany dia hoe tia menanareo na hoe te hitady vola fotsiny le fanjakana malagasy dia hoe 220 millions de dollars fa misy zavatra efa matotra misy zavatra mazava nanaovana fangatahana sy ny fampiresahana aniny vola 220 millions de dollars iny fa fatatsika ihany koa fa tsy ny famatsim-bola rehetra tsy ny fanaovana soy rehetra naseho masom-bahoaka ohatr'ireny fa hoy aho hoe afatra ny nampitaina rina na niomanana iny fotoana iny ampitana afatra mavesatra raha voamarikitsika dia tatoato nisy ihany iny tizany vahiny izay manomboka mamaky batsilana ny zavatra tsy mety eto Madagasikara zavatra tsy rariny hoy izy teo injuste zay mihitsy ny teny teo tsy rariny zay mitranga eto Madagasikara amin'ny akapobeny ny vahiny zay miasa eto zay le teneniko hoe misy ny azo lazaina misy ny tsy fiteny amin'ny akapobeny miditra lalina amin'ny atsipriany amin'ny zava-misy sy ny fiainan'ny firenena tsy fanao loatra raha ny vahiny za tsy teny hoe amin'ny lafiny diplomatika fotsiny fa amin'ny akapobeny fa rehefa mifanaraka ny andaniny sy ny ankilany hoe mila vola am'izao zay ampindramo zao ataovy ny fepetra sy ny sisa hifanarahana le fepetra dia iny ara ny vola ampiasaina atao ny fomba fanaraha-maso ny fampiasambola rehetrarehetra mbola tantara hafa moa iny fa mialohan'ilay fanaovana soni amin'ny fotoana n'ilay fanaovana soni mialohan'ny fampiarana n'ilay fifanarahana misy teny maharary ohatran'iny to avoaka tena manaratsika vaovao eran'izao tontolo zao fa mba tsy tenenako hoe Madagasikara ihany ny tratra ny afatra mavesatra ohatran'ireny mpitondra malagasy dia hoy mety vitsy angambany eny tsika koa nge resaka rano resaka ministeran'ny rano reny atao ministeran'ny rano napetraka foana ministeran'ny rano fahadiovana sy ny fidiovana ireo zany miaraka foana ireo dia tsy gagitsika raha andro vitsivitsy lasy zay lazaina fa anisan'ny tanàna maloto indrindra eto ambonin'ny tany Antananarivo ary efa miresaka Antananarivo dia miresaka Madagasikara mazava be zany dia niomanana hoy zany hoe lasa mba tsy ilazana hoe voaesotsika mba tsy ilazana hoe voakororoka ny mpitondra mba tsy ilazana hoe noararotan'ny mpamatsy vola mpiara-miombonantoka ireny fotoana ireny anehoana ny marina zay tsy asia hoeto tsy milaza zavatra tsy voapirofo zany ireny karazan'olona sy karazana mpiara-miombonantoka ireny ary
tsy hoe nalefa fotsiny tamin'ny anao manjery na salana fa teo anatria fasafasy hoy le fomba fiteny zay mifanatrika tamin'ny tompona andraikitra voalohany teto amin'ny firenena dia averintsika le resaka hoe afatra mavesatra iny hoy teo hoe tsy voiny ihany tato anatin'ny herinandro maromaro farany fa maromaro ihany ny vahinina pita afatra na diplomate na mpiara-miombona antoka ara-bola na mpiara-miombona antoka ara-teknika fa iny moa no hitantsika voamaly dia iny no resantsika aloha ny européenne koa zao le tonga teto zay indrindra manokana teo ny lafin'ny politika fa teo koa ny lafin'ny toekarena sy ny sisa lazay ny vondrona européenne tamin'izany fotoana zany fitsika moa miresaka amin'ny banque mondiale aloha zany tsika androany zao dia iny no resantsika inona ary zany le afatra dia tsotra hoy izy teo hoe ny rano dia tokony maimaimpona ny rano dia tokony ho mora indrindra na mora kokoa kanefa inona ny zava-misy tsy mbola nisy namoaka an'izany tarehimarika zany afa-tsy ireo mpanao statistika zay tsy manana fahafahana amoaka azy amin'ny endrika ohatran'ireny angambany satria tsy manana occasion na fotoana ifanatrehana ny tompona andraikitra voalohany ohatran'ireny fa ilay tompona andraikitra voalohany io anivon'ny banque mondiale no namoaka an'ireny tarehimarika ireny hoe tsy aradrarana satria eo zany ilay lafiny ara-teknika sy lafiny ara-pidiovana sy sisa fa eo ilay lafiny ara-toekarena sosialy sy le maha olona manitra indray zao mifidy rano misy tsy fitoviana ara-pivelomana eo anivon'ny fiarahamonina ny fanjakana na natao hitsinjo ny madinika indrindra ary natao apakatra ny farim-piainany vahoaka ty moa lefa ny aditsika hevitra foana nisy fotoana tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ny tena hoe tsy anjara ny fitondram-panjakana nge no mijery zay mahatsara ny farim-piainany vahoaka zay le fahadisoana fititeniteny fotsiny rehefa mahazo micro fa tena andraikitra ny fanjakana zao apetraky ny vahiny hoe ireo fadiranovana indrindra na tytsika na tsy tytsika misy zany aloha nisy ny tena fadiranovana eto Madagasikara eto Antananarivo fa ireo ndray no atao mandoa ny lafo indrindra amin'ny fitsinjovana amin'ny fividianana ny rano izay amintsika aina ny rano tsy hoe tsisy rano eto Madagasikara fa misy rano eto fa fitantarana azy ny tsy mety ary ny afatra dia mino fa io vola 20 tapitrisa dolara io dia natao anatsarana ny fitantanana an'izay zay ny tanjona ao anatin'io zavatra io fa ireo vahiny indray no afaka milaza dia mahititsika fa le tompona andraikitra vahiny manara ohatran'ireny fotoan'ireny manao ny asan'ny mpanao gazety ange izy riny satria lazainy teo mitety ireo faritra rehetra eto Antananarivo arak'izay tratrana izy miaona manao interview nge izy miaona tamin'le ramatolona zay nye miaona amin'ireny dia miresaka dia avy eo manaparitaka n'iny resaka iny asana mpanao gazety zany rehefa tapenam-bava zay tokony hitatitra any amin'ny endrika hafany soa zany fa misy an'ireo mpiara-miombona antoka ireo afaka miteny an'izany tsy fantatra hoe inona no mety miandritsika inona no réaction ny fanjakana amin'ireny tompona andraikitra vahiny ireny tao aoriana ny fanambarana iny miandry ny réaction fanjakana aty masom-bahoaka koa tsika ahoana ny fomba anazavan'ny fanjakana indray miandry ny fanazavan'ny gouvernemanta rehefa ho avy ny fiaonana amin'ny gouvernemanta afaka herinandro ao momba n'ireny zavatra ireny hoe fa dia tena tsy misy mihitsy ve ny fomba anankiray fanaovana tombanezaka fijerena fanatsarana ny asa eo anivon'ny fitantanana gouvernemanta gagotsika raha ohatra teo anivon'ny anteny miera-pirenena maro anisa tonga dia nitsipaka lay toro-dalàna nentina teo anivon'ny anteny miera-pirenena hoentina ametraka ny rafitra fanaovana tombana ny eo amin'ny politika akapoben'ny fitondram-panjakana eo fampandrosoana ny firenena fa zao ny vahiny rehefa tsisy afaka manao endrika fanampianam-bava daholo mantsy zany rehefa tsisy afaka miteny rehefa tsisy afaka manao zany tatitra sy fampitakafatra zany ny vahiny lasa manao azy manao asan'ny mpanao gazety manao asan'ny misorovavan'ny vahoaka solombavambahoaka fa misaotra azy manampy ny solombavambahoaka amin'ny asa
fa reny de manam-pirofo fa marina ny tenen'ny vondrona parlementaire timina ny amina tsisy raha mandeha eto Madagasikara. Marina ny fanamariana sy ny fanombanana nataon'ny vondrona parlementaire timina tamin'ny alalany fanambarana zay natao volana vitsivitsy lasa zay hoe tsy any am'izay mahasony vahoaka itsony, tsy mijery ny mahasony vahoaka sy izay mety apakatra ny farim-piaina ny vahoaka intsony no tanjon'ity fanjakany ity. Tam'izany tsika miresaka ny any ambalany sy ny sisa PPN sy ny sisa fa zao mipotratra amin'ny facture ny jirama hoe satria ny olona afaka mampiditra rano any atokantrano indray no omena tarifa faran'izay mora, fa ireo olona faran'izay sahirana tsy afaka mampiditra rano any atokantrano noho ny antony maro samihafa. Inona le antony maro samihafa? Eo ny tsy fananam-bola, tsy fahampian'ny vola, fa indrindraindrindra eo ny tsy fisian'ny politika hoentina makany amin'izany fampidirana rano isa tokantrano izany. Fa asa angamba mety mahasoa an'ilay anivon'ny fitantanana sy ny fitondrana ny firenena ilay fijerena ny bidon be de be milahatra eran'ny Madagasikara, erana Antananarivo, satria izany ahazona tombony efa mihoatry ny 4,000 isaky ny metre cube, ahazona tombony kokoa. Ary io tombony io nefa makaiza tsy mivantana ny amin'ny jirama akory io varavaratsiny afa jirama manatsara an'ilay izy fa miparitaka eny antenatenany eny. Entsika efa nazavan'le ramatoa teo de mazava amintsika zany zay zava-misy hoe ny madinika ihany no asiana manentsina ny aty antenatenany sy ny lalam-bola sy ny fidiram-bola izay tsy araka ny tokony ho izy raha ny famatsiana rano fotsiny resahany. Ya fa ireo afaka mampiditra ny rano any atokantrano zay everitsika hoe manan-katao na mba manana ny farafahakeliny ahafahana mampiditra zany na de robinet iray aza, ireny no mandoa mora indrindra. Tsy rariny lay teny hoe tsy rariny le vombolana hoe injuste inéquitable lazainy teo tena zava-dehibe, tena filazana hoe tsy mety ny ataon'ny fitondram-panjakana. Saky tena hoe jirama, fa ny jirama nge orinasa-panjakana alao atsiditra lalina amin'iny. Fa ny fanjakana no mbola tompona andraikitra voalohany ao anatin'io, ary misy dikany ho amatoa lazaina teo anatrehan'ny filoham-pirenena mivantana iny. Tsy rariny, zay le teny teo. Fanomezantsiny ange zany malahelo an'le vahoaka malagasy le banque mondiale efa maka ny toeran'le vahoaka malagasy indray ny vahiny eo anatrehan'ny filoham-pirenena sy ny tompona andraikitra voalohany eto Madagasikara. Efa ny vahiny mihitsy maka ny toeran'ny vahoaka malagasy ary misaotra an'ireo mahita an'izany zavatra izany de milaza. Isika tsy hoe tsy mahita fa milaza amin'ny fomba ilazantsika azy sika fa voasakatsakana, voatampona ary tsy miparitaka tory fa hoy atao iny tonga de eno eran'izao tontolo zao iny ary tadidio fa tsy eto Madagasikara ihany ny banque mondiale zay indrindra fa eran'izao tontolo zao ary teo no eo iny mba tsy tenenako hoe afatra nampitainy avy any amin'ny foibe iny. Madagasikara de fatatsika fa anisan'ny mpiara-miasa ratsy moa le dikany ataoko hoe mavitrika eto amin'io mpamatsy vola anankiray io satria ny dika zay tsy afaka niala foana. Ary isika taty amin'ny fanoherana nge efa ela no nyteny an'izany mbola tsy nanohitra tsika de efa nyteny an'izany tsy afaka miala amin'ireo sika. Fa ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao mbola vao niomakomana hoe anandrakandrana hitondra fanjakana de efa nyteny hoe hiala amin'ireo. raha mbola ireo foana ny raha miasa de mempolo taona hoe tsy androso mihitsy Madagasikara. Fa inona ny zavatra mitranga zao aty amin'ny farany mandaa, aty amin'ny farany fotoana fiasana mbola manao sonify fiaraha-miasa amin'ireo mba tsy tenenako hoe esoin'le mpamatsy vola fotsiny ilay filoham-pirenena zay nilazany zany tamin'izany fotoana zany de teo amasony mihitsy no nitenenana eny ity. Tena fahafahambaraka tsy misy ohatr'ireny araka ny tenina hoe tsy teo eo amin'ny toerany fa fahafahambaraka tsy misy ohatran'ireny de jerentsika moa ny sary avy eo ny sary nandritra lay fanaova-tsy nisy ny sisa fa ozy fitentsika hoe ohatra ho voakapoka tao.
mijery ny tambajotra sy mifampitambaovaotsika de mbola misy ihany ny censure, misy ny avoakany amin'ny tambajotra ofisialy ny androm-panjakana fa so ihany fa afaka namoaka sa ny zay mpanao gazety nanatrika teo zay rina no azo lazaina amin'iny a tena mamenatra zay nge mba no azoko ilazana azy a fa mbola mana profo ihany ko fa tsy mandeha am'izay loniny ary tsy mahavita ny andraikiny ny fitondram-panjakana eto Madagasikara. Mazava ny momba an'iny ary saintsaina ny toejavatra tahaka an'ireny zany a ary le izy tena hoe resaka iraisam-pirenena ireny ka io moa zany hoe misy censure ny ananany misy censure na misy censure na tsy censure fantatry ny olona foana ny zavatra mitranga zany ary raha hoe banky iraisam-pirenena izany dia alohantsika aloha tonga de manaiky fa hoe banky iraisam-pirenena de manerana n'izao tontolo zao zany volaniza moa ny ao anivon'ny banky iraisam-pirenena volaniza volany izao tontolo zao volan'izao tontolo zao satria firenena marobe dia manao ny atao hoe mifandraisana anjara ao amin'izany hoe banky iraisam-pirenena zany ohatran'ny banky rehetrarehetra mandray anjara ao ary Madagasikara dia mpikambana ao banky iraisam-pirenena zany de sampana anankiray lehibe ao anatin'ny firenena mikambana ao anatin'ny Nations Unies volan'izao tontolo zao zany ny vola amin'io zay hoe ty zany zao roapolo sy roanjato tapitrisa dolara makaty amin'ny firenena malagasy tsy tokony ho verivery fotsiny la izy ary reny ko zany dikan'ireny de hoe efa filazana de melo satria fa malaza ratsy mihitsy eto Madagasikara eto ny amin'ny hoe ome ampindramina vola na omena vola de avy eo mandeha amin'tsy de banky mondialina ihany nefa ny hoe nasainy mamerim-bola io jirama io ihany efa nasaina namerim-bola banky mondialina io dia izay no fipetraklay arara ka mila misaina fa raha hoe raha tsy tonga saina am'ireny de asa hoe ina mety misy iteny ray zany incident diplomatique zay afaka nresahana tany abro reny resaky reny ny teknika mihitsy le izy zay indrindra mantsy eny ary député mamy Rabendrina anisan'ny mbola resa be ihany ko amin'izao fotoana zao ny ao anivonareo amin'ny ateny meram-pirenena ao ahoana marina ny fantehany ao aminareo zany zao raha nyresaka hoe tetiandro sy ny sisa ny LFR sy ny sisa fa nisy any moa ny député namanao zany nyresaka teto momba an'io misy lalàna hoe ny lanina resaka ben'ny tanàna sy ny sisa aona ny fahitanao azy marina fa eo ihany koa ny olona tsy de mahazo an'le izy loatra zavatra roa samy hafa iresahanao io eo moa zany ny resaka teti-bolam-panjakana iny efa io manana fatatsika fa amin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana salam'izao no anaovana lay atao hoe LFR ho isika amin'ny fiteny mahazatra na loi de finance rectificative na ny fanitsiana ny teti-bolam-panjakana angamba tsy diso raha mamerina kely amin'ny manazava hoe ahitsy ahoana moa le teti-bolam-panjakana amin'ny fivoriana faharoa ara-potoana isa-taona isika no manao an'ilay LFI na ilay teti-bola lasitra amin'ny mahalasitra azy lasitra ho amin'ny taona ho avy zany hoe ity ho asiana fanitsiny ity zany de ilay teti-bola lasitra ho amin'ny taona 2024 nolanina tamin'ny volana oktobra 2024 nahoana no asiana fanitsina raha ny tena marina tsy hoe diso akory fa fomba fiasa zany satria fatatsika tsara fa raha volana oktobra novambra desambra ny fanaovana ny session faharoa eo anivon'ny antenimira zany hoe anaovana ny teti-bola lasitra ho amin'ny taona manaraka mbola tsy tapitra akory zany ilay taona hitsahana dia fa dinihana ho amin'ny taona ho avy kanefa raha tsy resaka afa-tsy ny fidiram-bola fotsiny tsika mbola misy eo amin'roa volana mahery eo zany ny voatapitra ny taona eo amin'ny fampidiram-bola zany hoe vinavina ilay teti-bola lasitra raha ny tena marina vinavina ho amin'ny taona 2024 fa mbola misy iainana mandritra ny 2 volana 3 volana aorinan'iny fotoana anapahana sy ankatoavana azy iny de rehefa tonga tapitra ny farany taona eo vo tena voafaritra hoe takininona ny fanatanterahana ilay teti-bola tamin'iny taona voavin'ny diavina teo iny de miditra amin'ny taona vaovaotsika mba hahafahana miatrika
ny taona vaovao mba hahafahana mampanaraka ny toetrandro ara-baky teny a mampanaraka ny zava-misy iainan'ny firenena ndraindraiky io misy zavatra mitranga fatatsika zao tany amin'ny taona 24 zay le nandrasana hoe 7 nanao teti-bola lasitra taona 24 tsy tam'izany tsisy niomana mihitsy hoe isy covid fa taona 24 a niditra ny covid tao anatin'ny 3 volana voalohany de nandrasana ny fitondram-panjakana hanitsy araky ny filana ny teti-bolam-panjakana hiatrehana an'le covid fa efa fampiresahana tety moa zany tsy araky ny filana ny zava-nisy tam'izany fotoana zany de fatatsika ny tantara mbola iresaka an'izany tsika satria mbola tantara mitoy io mbola mitantara mitoy mandritra fotoana lavy io a fa anaovako ohatra fotsiny hoe zany ny zava-misy a de ny ataotsika am'izao fotoana zao zany de tokony manao an'izay fanitsiana na fampanarahana ny toetrandro ny filan'ny firenena ho amin'ny ty taona 2024 ty misy fomba fiasa io satria fatatsika fa tsy hoe taitaitra teo de ampidirino anaty ordre du jour fa io le atao hoe disposition constitutionnelle lalam-panorenana nefa mamaritra an'io ary tsy maintsy atao io ary tsy maintsy vita io na ny fomba hoana na ny fomba hoana zay ny tokony ho izy fa eo amin'ny fanatanterahana azy de misy dingana ary averiko a fa LFR ny resaka eto zany hoe tsy vao fanaovana drafitra anateti-bolam-panjakana toy ny atao rehefa LFI fa LFI no ahitsy amin'ny alalan'ny ino ty izy fankatoavana zany hoe efa eo le lasitra de fanitsiana zay tokony ahitsy misy ny tsy kitihana de tsy kitihana fa tsy voatery kitihana daholo izy rehetra fa zay kitihana de ahitsy de ao anatin'izay fomba fiasa zay a mazava ho azy volana jontsika zao efa nanana 10 volana nge zany ny fitondram-panjakana raha ny taona 2024 fotsiny jerena nanomanana azy tokony hanomanana an'izany fanitsiana ny teti-bolo zany fa raha ohatra ampina ny talohany nanaovana an'ilay LFI tamin'ny taona lasa de ny ampiray volana zay na 2 volana enim-bolana ka hatramin'ny 7 volana iomanana am'izany zahatra efa iomanana io zany ary tafiditra ao anatin'ny zavatra tsy maintsy aroson'ny gouvernementa tafiditra ao anatin'ny zavatra tsy maintsy aroson'ny gouvernementa anana endrika volavolan-dalàna eo anivon'ny antenimera rotonta io LFR io a rehefa vavanimpotoana sana am'izao fa inona no mitranga am'izao rina fa firytsika androany fa 4 jontsika androany mbola tsy tonga ao antenimera-pirenena nge lay volavolan-dalàna manitsy ny teti-bolam-panjakana ao amin'ny taona 2024 e mbola tsy tonga ao le izy mbola tsy tonga ao le izy fa asa hoe samy mametra-panontaniana zany tsika satria isa taona za manokana de anisany miantso foana hoe ajao ny fepetra ajao ny tety andro satria misy tety andro tonga 30 andro ao io manana hatramy 30 andro zany ny solombavambahoaka andinianan'io inona raha vokatry fahatarana io ary satria lasa alohange manana 30 andro ny solombavambahoaka andinianan'io ary rehefa mandinika an'io solombavambahoaka misy dingana maro tokony ho tanterahana dingana anankiray tsy maintsy tanterahana de fandalovana io any amin'ny asam-bomera zany hoe solombavambahoaka rehetra de afaka manatrika ny asam-bomera mitondra ny heviny mandray anjara amin'ny ady hevitra fa ny solombavambahoaka mpikambana amin'le vomera voakasika no manapa-kevitra ny amin'ny hoe zao a no entina eny anivon'ny fivoriam-be na tsy fa akoatr'izay afaka manatrika sy mandray anjara amin'ny ady hevitra amin'ny endrika maro am'izao fotoana zao eny fa na de ny olo-pirenena tsotra aza ilaza ny hevina za manokana zao a ndresaka momba ny fiompiana koa tsika teto tamin'ny heriny za manokana zao isaky mandeha ny LFI ohatra na mandeha ny LFR ireo olona miasa amin'ny faritra distrika misy anahiny Ambohidratrimo zay averiko fa nylazaina foana fa fanjakan'ny akoho sy ny atody raha vaovao kitikitika ny resaka mahakasika ny aba sy ny etra amin'io resaka fiompiana akoho sy ny atody io de voakitika ny distrika anay
de mifampiresaka mivantana am'ireo olona voakasika efa manana rafitra iarahan'izy ireo miasa izy ireo ary tsy rafitra eo anivon'ny distrika Nambohidratrimo ihany fa tonga hatraty amin'ny ireo ataoko hoe endrika syndicat kely na vondron'ny piompo sy ny sisa de ireo no milaza ny heviny, ireo milaza ny zava-misy marina, ireo milaza ny ataontsika hoe mialatsiny teny amin'ny teny frantsay le tena hoe compte d'exploitation, manao simulation amin'ny compte d'exploitation raha ohatra ka kitihana ny zava-misy iainana amin'ny CPR-ina io ohatra zay de ireo no milaza hoe ty kosa tena mamono anay ty na hoe zao no tena mba mety amin'le secteur rehefa miteny hoe mamono anay tsy le olona maty am'izay fa le CPR-ina ary rehefa voakitika le CPR-ina de le toe-karena satria ny akongy am'zany tsy anjatony tsy anarivony tsy analiny amatapitrisany eny ny lohana koa am'zany amatapitrisany ary tonga de ny toe-karena mitaremarika akapobeny amin'ny toe-karena eto Madagasikara amin'ny voakitika rehefa voakitika io tamin'ireny crise be zay ny foronina tamin'ny taona 2024 reny tsy nisy afa-tsy sehatra ny fiompiana no anisan'ny nandeha sisa de mifambolena nanarakaraka fa ny akoatr'izay tratra ny crise tena faran'izay mafy daholo za tsy miteny hoe tsy tratra ny sehatra ny fiompiana fa anisan'ny azo ny oranana kely sisa satria afaka niodina kely ao anatin'le sehatra de afaka milaza an'izany de tamin'izany fotoana zany no hoe mba ahafahana mitazona an'io mba iodina ahafahan'le toe-karena malagasy ahafahan'le vahoaka malagasy mba misy zavatra miodina misy fidiram-bola kely na tsy mahavelona azy ary de tazonina io fa nisy fotoana saika hokitihan'ny fitondram-panjakana io tamin'izany tany amin'ny aba amin'ny akoho kely fa tena rehefa natao le simulation araka ny lazaiko teo fa mety hoenjeha mpamatsy vola sy ny banky sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra ny piompy tany amin'ny faritra misy azy tsirairay avy zany de zay le teneniko hoe rehefa nao an'le teti-bola isika na lasitra io na fanitsiny io de mila miaino feon'ireny olona isan-karazany avy any amin'ny sehatra asa voakitika reny resahana foana isak'izay mandeha zao ny resaka fanaova-tsavony amin'ny resaka industrie mieno an'ireny mpikirakira ny sehatra fanaova-tsavony reny tsika sisa ny ao amin'ny resaka varotra rehefa mety hoe resaka CPR-ina rehetra de zay la ilana an'le 30 andro riny hoe ahafahan'le solombavam-bahoaka miady hevitra de mienony feo avy any amin'ny vahoaka sy avy any amin'ny mpandrara sy avy amin'izay voakasika rehetrarehetra de ahafahany manamafy ny ady hevitra sy mitondra sosokeviny de mifandresy lahatra amin'ny gouvernemanta fa ny tokony ho tadidiana de io volavolan-dalàna mifeny teti-bola-panjakana io de ny gouvernemanta manolotra an'io anivon'ny antenimera zany hoe sosokevitra ny fahefana mpanatanteraka io de rehefa iady hevitra zany mitondra ny feo eno avy aty amin'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka sy mitondra ny heviny solombavam-bahoaka koa manana ny heviny mitondra ny heviny araka ny sehatra azy satria misy commission isan-karazany fantatsika zany eo anivon'ny antenimieram-pirenena ohatra miresaka le sehatra asa teo tsika misy ny commission vomiera misahana amin'ny fambolena misy ny vomiera misahana amin'ny fiompiana ao anivon'ny antenimieram-pirenena rendretrarehetra reny de avy eo tafiditra zay no ilana an'le 30 andro zany azy arina mila tsy hoampy indraindray rehefa tena mahavesatra ny ady hevitra amina volavolan-dalàna na tolo-dalàna iray de misy fotoana anaovana atrikasa fotsiny mombana thème na chapitre na tokony na andininy anankiray ao anatin'ireny volavolan-dalàna na tolo-dalàna ireny zany hoe amin'ny mahatrikasa azy de miala ivelan'ilay dingana ao anatin'ny fanaovan-dalàna eo anivon'ny antenimera mihitsy le izy miala ivelan'ilay ady hevitra eny anivon'ny vaomiera fa atrikasa any amina salina hafa any amina toerana hafa mety ao anivon'ny antenimera fa mety any vela mety miaraka amina mpiara-miombona antokara teknika partenaire teknika manana traika efa manokana amin'iny sehatra voakasika iny de zay le mahatonga an'le hoe tsy ampy ilay 30 andro azy raha ny tokony ho izy de zay ny editsika foana hatram'izay hoe ajao io 30 andro io farafahakeliny ahafahana tena mametraka teti-bola-panjakana sahaza ny fiainan'ny vahoaka fa inona no mitranga vo nanomboka ty mandaty tonga de tsy vita mihitsy
ny fanatanterahana ny ino ty izy ny fa tetibola iny voalazany lalàna rehefa tsy vita le izy de voatery mamoaka itsy volana fitondram-panjakana tam'izah moa zay ny eritreritra mihitsy hoe sao de mba fananina mihitsy ary mba ahafahan'lay filoam-pirenena mamoaka lay ordonnance satria amin'iny tikandro tsisy ady hevitra fa nitrangy zany tany ampiandohana tany de atrany atranytsika isy ataona de miantso hoe ajao io fempotona io mba farafahakeliny mba ahafahana miasa araka ny tokony ho izy fa tsy mbola voaja mihitsy io rina na io tetibola lasitra na io tetibola ahitsy na io zany fivoriana voalohany na io fivoriana faharoa tsy mbola voaja hoe zavatra iainantsika zao fa 9 volana jontsika feno 80 andro amin'ny fiandohan'ny volana jolay zao ny fivoriana teny miera-pirenena 80 andro amin'ny 3 jolay andro alahady io inona zany hoe manisa andro tsika zarara misy tapabolana maherikely sisa zay sisa ny fempotona iasan'ny anteny miera-pirenena de rehefa ao anatin'izay tapabolana zay ve no anerenan'ilay asa tokony atao anatin'ny 30 andro nefa raha ny tena marina averiko fa mbola tsy tonga anivony anteny miera-pirenena nge le tetibola am'izao fotoana zao fa intsisy koa avy de andeto zay indrindra de akoatr'zay ilay fiaonana zay averiko fa mbola disposition constitutionnelle ihany ko la andininy fahatelo ambizato angamby izay ao amin'ny lalam-panorenanao amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany sahala am'izao manao tatitra amin'ny anteny miera ny mpikambana amin'ny gouvernementa fa tsy ny gouvernementa zany hoe ministre tsirairay zay le tenenina amin'ny fiteny misangisangy anao défilé ao anatrehan'ny député ministre tsirairay mbola mila fotoana ministre 4 reo mbola mila fotoana malalaka be anaovana an'zany mba tsy ho lasa pasoara fotsiny zany zavatra zany de aiza ho aiza am'zany raha vina no tonga eo anivon'ny anteny miera-pirenena io tetibola io ny tena antom-pisihina voalohany ny fivoriana ara-potoana eny anivon'ny anteny miera kanefa io ny lasa ambanin'ny zavatra indrindra averiko mbola tsy tonga eny amin'ny anteny miera io am'izao fotoana zao nitraka efa niainantsika hatramin'izay de ny hoe tonga le izy de ezakazahana be tsy maintsy vita ao anatin'ny adiny 4 ny asam-bomiera tsy maintsy vita ao anatin'ny tapakandro ny asam-bomiera tsy maintsy vita ao anatin'ny ray andro ny asam-bomiera nylay hoe ndray andro sondray alina mba ahafahana miditra amin'ny fivoriam-be azo ny rehetra atrehana ny apitso zany natao hoe tery vaimanta fa zany hoe ny olana ange ao de zao hoe ilay maro anisa tsy mijery lay tena votoatin'le asa itsony fa zay ny toromarika voaray avy any ananinany de terena fotsiny satria zay le herina le maro anisa de miandritsika am'ty fa zay aloha de miteny fa tsy ampitsony io 30 andro raha ny calendrier fantatsika am'izao fotoana zao efa dila moa zany ary raha mbola tsy tonga le izy am'izao fotoana zao miomana zany tsika hoe eo amin'ny tapabolana eo sisa na mety ho latsaka aza no ahafahana manao azy fa zay de efa miteny fa raha mbola tiana arenina ny fiainam-pirenena raha mbola tiana ampanarahana ny tena izy ny tena raisonnable hoy tsika réaliste ny tetibolam-panjakana de ome avelao hiasa le solombavam-bahoaka sy lay loolona avelao hiasa araka ny tokony ho izy manaraka ny fiainitra fanatanterahana azy fa tsy atao vonjovonjy tavanandro ohatr'izao foana ty zavatra ty ary tsy fampiresy isaky zay andeha zao de amerina an'izany foana olona eritreretina ho mahavita mato no tendrenylay ilehiben'ny fahefanam-panatanteraka anao an'le toerana fa rehefa tsy mahavita aloha anaovan'izay mahavita azy le 3 juillet nefa tsy azo hitarina tsy azo hitarina io ary am'ty ary izy araky lazaiko ty mitotona lahady izy am'ty de aza zay fomba hitantanana an'zany calendrier zany io moa zany tsisy andro tsisy andro tsy asana zany rehefa ao anatin'izay vanim-potoana zay fa tokony tanterahana foana fa le olana rina de efa dila le 30 andro ahafahana miasa an'le izy de miandritsika mifantanina mipetraka rina de zao tena tsy fahaiza manao an'ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka ve tsy ahafahana manaja an'io fempotona io foana hatram'izay
tokony vo manompoka ny session de any de fa mipetraka io ilay resaka fanaovan'ny gouvernementa tatitra asa teo raha le mpikamana ny gouvernementa voalaza ao anatin'ny lalam-panorena de any ampiandohan'ny fitaom-pivoriana mihitsy fa tsika efa tiam-piafarano zao a mbola tsy mivoaka kory ny daty andalovany eo amin'ny anteny miram-pirenena de mipetraka ny fanontaniana ho iaho hoe tena tsy fahaizana miasa ve tsy ahavitanan'le izy amin'ny fotoana takin'ny lalàna sy ny sisa sa de sanatria fanahinina tao mba hahatonga n'le izy hoe tonga de ezaka zahana ao anatin'ny efatra vita tsara tsy vita tsara fa tonga de adopy tena am'izay endriny eo fotsiny sanatria zay efa nyteny foana tona vitsivitsy lasy zay fa aoko zay zay fomba fiasa zay fa raha ohatra ka lay voalohany a tsy laozan'ny olona mahian'io eto Madagasikara mahavitan'io ara-potoana ny olona sy ny ekipa ary efa miresaka ekipa ndretrarehetra mihitsy miala zay tsy mavita fa raha ohatra le faharoa kosa de ataotsika repoky re-pirenena reny zao tontolo zao fa tsy ho azo ekeny zany hoe fanahiniana le fanahinina mba hahafahana manery ny anteny miera anao tikano tsy tikano an'le izy fa de miandritsika rina miandritsika roviny io zany no ampidiry ny fahefanam-panatanteraka eny anivon'ny anteny miera rotota fa za aloha vo avy niala tany amin'ny anteny miera-pirenena teo a mbola za niala tany teo mbola tsy misy any verinany areva aveo a ho hitako misy any sa tsy misy fa mbola tsy misy any tam'za niala tany teo eny ary ararotina any ny mahetony député mamy Rabendrina ianao mo anatin'ny bromaritra ihany koa miteraka resabe ty resaka hoe iny ty lalàna hoe inona mty filaza azy hoe lasa hoe miaro ny ben'ny tanàna sensia de lasa misy fanehon-kevitra be deaibe le izy ahoana marina ny tena fanteny izy io misy ihany koa n'olona tsy de mahazo an'le izy a ahoana ny fahitanareo azy a ianareo aty amin'ny groupe parlementaire tiako Madagasikara momba nyty raharaha ty ny tantaran'izy io a efa tsy voazao io tsy voazao io efa ketriketrika tolo-dalàna io fa efa nandeha io tamina session teo alolo teo asa na le farany teo na le tamin'ny heritaona mihitsy io tolo-dalàna io de nyendrika hipoirany a dia fanovana amendement fitondrana fanovana amin'ny nasonge moa vakiko tsara le izy ato code de procédure pénale zay pénal tsy hoe lalàna vaovao io fa fitondrana fanavaozana amendement amin'ny code de procédure pénale zay efa niatra eto Madagasikara ny fean'le izy de zao hoe voalaza mihitsy moa zany hoe ao anatin'lay amendement misy ny teny hoe miaro protection mampiasa ny verbe protéger sy hoe fierovana ireo olona voalaza ilay izy ny adihevitra mipoitra am'izao fotoana zao de immunité sa tsy immunité zay indrina mantsy tonga de mivantana be tsika ny immunité mifatatsika hatramin'izao de ho an'ny parlementaire ao zany a indrindra mandritra ny fitaom-pivoriana sahala am'izao zay ny immunité fatatsika ary tena ampiasainy zay voambolana hoe immunité zay amin'ny fiteny frantsay disposition constitutionnelle koa izany hoe lalam-panorenana amin'ny mametraka an'io any amin'ny andininy fahatelo amby fitopolo ano any lalam-panorenana amin'ny mametraka an'io a ary arahany fitsipika anaty mifeny anteny miram-pirenena ho fampiarana azy de ao anatin'ny fitsipika anatiny a mifeny anteny miram-pirenena misy ny famaritana sy ny fametrahana ny fomba fanesorana n'io immunité io rehefa tonga ny fotoana tokony analana azy tafahoatra ny tokony ho izy zany satria voalaza hoe ny tratram-body omby zay moa fomba fandikatsika ny flagrant délit angamba tsy ilay immunité fa ny adihevitra mipetraka am'izao de immunité sa tsy immunité omena immunité ve zany ny maire mahagaga ao anatin'le izy a ny voambolana hoe immunité de tsy misy ao fa ilay tanjona ao anatin'le izy a
de fanomezana immunité. Voalaza ao de hoe tsy azo atao ny poursuite ataoko amin'ny teny frantsay mihitsy raha tsy misy ny fankataovana avy amin'ny procureur général sy ny fampahafantarana ny ministra izay ministra pia ny collectivité amin'ny akapobe misy fahefana vitsivitsy zay voalaza ao anatin'le izy ao na tiatsika na tsy tiatsika endrika immunité zany de eo mampametra-panontaniana fa nahoana moa ny parlementaire no mahazo immunité nahoana ny sasany tsy mahazo immunité. Ny parlementaire de mipetraka amin'ny fahefana mpanao lalàna azy zany hoe tsy midika akory zany fa tsy maty manota ny parlementaire fa misy fiarovana ny fahafahany manatanteraka ny asany aloha ao raha misy zavatra fa mahakasika azy any ambadika any tsy hoe tsy azo enjehany izy araka voalazako teo misy toko sy andininy milaza ny fanesorana zay immunité zay ao zay fiarovana izay fa ny zava-misy amty hoan'ny mera ty mera taloha be ny tanàna nandritra ny 10 taona mahery fa saika raiky ny 10 taona zany hoe mipetraka eo amin'ny toerany be ny tanàna amin'ny lafiny ray de mipetraka amin'ny toeran'ny solombavam-bahoaka amin'ny lafiny ray fa inona ny zava-misy ny be ny tanàna de fahefana mpanatanteraka zay aloha ary amin'ny mahafahefana mpanatanteraka azy a de manana ny fahefana rehetrarehetra eo amin'ny fitantanana ny vondrom-paritra zay entina izy fantana be amin'ny teny hoe tafiditra amin'izany ohatra fitantanana arabola ordonnateur sy ny sisa tsy voatery ahakasika ny fitantanany an'le commune no isy ilay raha mety ahakasika azy fa mety ho zavatra fa any ivelany mihitsy dikan'izay a voalaza ao anatin'ilay andininy vaovao le izy fiarovana an'ireo be ny tanàn'ireo le izy fa mety ho mahakasika ny fitantanany an'le commune ihany keo fa tsy voalaza ao de ny hoe ahoana zany ny fomba fanesorana an'io rehefa tena tokony esorana io fa mipetraka foana io ao de midika ve zany fa manao zay tiany atao reo olona voakasika ireo tsy mera ihany ho ale izy fa mera moa no nasitsika resaka teo mbola ady-hevitra io rinarabe mananjara satria lany maro anisa teo anivon'ny anteny-meram-pirenena moa le izy andeha makany amin'ny anteny-meran-doolona de ho hita eo ny hevitry ny anteny-meran-doolona zay piay an'ireny vondrom-paritra itsinjara-pahefana reny fa zahay aloha mahita hoe misy endrika teknika sy endrika tsy manaraka ny ataoko hoe ny fototra ijoroany lalàna sy ny fitantanandrara-panjakana ao anatin'io fa fantatsika tsara fotsiny fa ao ireny tompona ndraikitra amina fahefana-panatanteraka na ny fisolotena-panjakana reny de misy rafitra miay azy hatrany ary ao anatin' reny a raha tsy resafatsy ny conseil de discipline fotsiny tsika lasa ikitika sy anelingelona ny fomba fiasany reny rafitra efa nisy hatramin'izay reny na de hoe iresaka commune ihany tsika na de hoe ny fahefan'ny mpanolontsaina communaly ara ho voaelingelona sy voakitikitika amin'io satria any amin'ny lalàna zay mifehan'ireny vondrom-paritra itsinjara-pahefana reny de mazava ny anjara andraikitry ny mpanapa-kevitra fahefana-panatanteraka sy ny fahefana-panapa-kevitra de ny flan-kevitra communaly eny anivon'ireny commune ireny sy ny faritra am'izao fotoana zao moa io napetraka zareo gouverneur tsy misy mpanapa-kevitra sy ny sisa io fa sady mandidy nomana fa averiko le teniko teo hoe ity lalàna ity ho anay de tsy manaraka ny foto-kevitra ijoroan'ny fitsinjara-pahefana sy ny andraikitra tazon'ny fahefana-panatanteraka ary mitsabaka mampifapitsabaka ny fahefana efa misy apetraka ny lalàna mifehan'ireny vondrom-paritra itsinjara-pahefana reny iantso zahay andinika ny lafin'ny teknika amin'io zahay zay tsy miteny hoe
hoe tsy ilaina ny immunité amin'ny mara averiko fa na tsy ampiasaina raha le teny misy immunité io tsy teny hoe tsy ilaina ny immunité amin'ny mara hoa mahalala tsara hoe takininona ny fahasarotana amin'ny fitantanana ny commune fa ny fomba ampiarana azy a sy ny zava-misy a no tsy araka ny tokony ho izy ka lasa mahaberesaka am'izao fotoana zao fatatsika misy anarana mera voatonona mihitsy ary am'izao fotoana zao hoe natao iarovana ny omero io fotsiny zavatra io de ho hita tonga de lasa ny eritreritra alohatsika hitsy miresaka an'le izy eny ary maraparana ny fotoantsika député mamy Rabendrina manaona ny vaovao eny tanàna eny amin'ny district ny Ambohidratrimo ina ko ny veroka mbola mety amafisina raha mbola nisy zahatra mbola tsy voateny ihany ko fotoana ny any Ambohidratrimo zany amin'ny district ny Ambohidratrimo averiko ny fiarabana ny mponina eny kopatanana mo araky ny fomba fiteny fa mitoy ny fandaram-potoana ny amin'ny fiaonana sy ny fifampitsidihana sy ny fifampitana ny afatra amin'ny mahasolombavambahoaka ho vita koa ny session afaka tapabolana de ho avy ndray fotoana hitetezana an'ireo ny amo tonga de fokotany fa tsy commune arak'izay tratra fokotany zao ny fiadino efapolo sy telonjato zay district ny Ambohidratrimo no district faharoa be mponina indrindra eto Madagasikara dia miomantsika fa naizanana tsy zany aza miomantsika hiatrika ny fetim-pirenena mpamendrehana aloha dia mirary atsika sahady atratra an'izany fotoana zany mbola misy ny fotoana ifampiresahana raha tahin'Andriamanitra manapatonga zany fotoana zany fa miomantsika ho amin'ny fankalazana mpamendrehana izany fetim-pirenena izany sady tao anatin'ny taona vitsivitsy farantsika tsy afaka nankalaza zany no zava-nisy teto Madagasikara ka de manantena iona tsy hoela eny ary izay no namarana ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity miara-manonja MBS radio Mada Iverina fa dia nahafantarantsika zavatra maro sy nahafahantsika ny saintsaina ihany koa ny noentina teto zany isorana daholo ireo namana niara-niasa nanatotosany ity fandaran'ity namana teknisianina ny eto Antananarivo sy ny any amin'ny melipatrana manerana ny nosy ary eo ihany koa zany isika zay nanaraka indrindra isorana ny mpisetra teo ny Manuela teo ny député Madagasikara mamy Rabendrina amin'ny manaraka indray samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko